Savony Zanta, savony fampiasa amin'ny rehetra. Tomboy, zay! Ary lasa misy fikambanan'ny SNHFP zay ato anatin'ny Facebook zao vao hitako lizy. Service national hors forces armées populaires. Tamin'ny fotoanana zao vao hitako lizy fa za tsy hiditra ao anatin'ireny loha satria ny antony de zao fa be loatra ny groupe messenger idirako, de efa be loatra koa ny WhatsApp, groupe WhatsAppko zay tsy maintsy idirako. De noho izany alo lamma aloha fa tany andramma fa miarabantsika tompoko lasy toko vavy salama aby tsika rehetrarehetra na itsika ato anatin'ny trano fitenena zany na itsika any ivelany any salama ny daty androany dia ny telo amby folo jolay raha retsika rehetra ray volana lasa zay ny anniversairako dia zany hoe ny andro androany dia mandeha mivantana amin'ny alefa jino mampanantena anareo zahay voalohany raha ngady avy mampiditra akanjo magatsika ty alefa jino alefa akanjo amizay mampanantena anareo zahay fa tsy isotro intsony anio androany satria dia mangatsika ny andro ka noho izany iandry anio mafanafana zany vao isotro ndray zay zao aseoseo fotsiny misy karazany telo izy io dia ny cola, ny limonade y ny farany ary ny tropical L ny farany fa manina tokoa tsy natao hoe tropicaly satria misy jus anankiray ny tropical fa ity tropical fa izy koa natao tsy natao limonade fa limonade tsara sa mahasalama daholo miaraka amitsika eto ihany koa ny softy zay taratasy fifirana misy karazany be deabe izy ty ka raha te omanimanitra ny fitombenanao dia firo aminy fa dia azonao rokoroana tsara mihitsy rehefa avy eo mba tsy ampitarazoko an'le resaka dia azatiny ihany koa fa misy lalao iarana softy do androany ie misy anankiroa indray ao anatina antsonareo zany no afaka mandray anjara no mahazo an'izay loka iarahanareo amin'ny softy do izay marina mafy tsy divotra atao anatin'ny dokam-barotra tsika de tsy hita mihitsy ny tarena de mandeha mivantana amin'ny Facebook ary tsika zao tsy tazana mihitsy izaho fa dia io hoe ny volo fotsiko sisa ny tazana manangasangy ry anany ry nohatro zao aleo isaka kely angamba ato misy mba tazatazana zao ny mikasika ny didy mandalana zay voalaza ny onao reraka tomanana teo no rezatsika amty andro androany ity lalàna ny andray de kolikoly ty resako ty satria isaky ny amin'ny fitora latsaka fahefany eo no misy mifandarana bianco zay mariko fa za moa zany dia mihaino ary miondana fandaharana mifoaza amin'ny maraina isaky zay fotoana andeha anaterako mpianatra de na izaho na ny mpianatra zay ateriko de tonga de mandefa fandaharana mifoaza avy hatrany mihitsy alefanao radio hafa fa de ozy izy alefa serditse satria ny antony izy tsy de mihaino zavatra lazaina loatra fa le hira mandeha ao no andrasany de anisany tamaraina zao zay sady mandeha ny avy masiaka ny tena aidio ny ceinture evezosoany fermeture de tsy miaraka amy bilaka sady mandihy zay ao anaty embouteillage milamindamy masoma tsara mihitsy amin'io mety ka avatry moa le nandeha omalina avardi izy iny fa tsy avadry mitondra solomaso any manaraka ka rehefa mihaino nisy fandarana teto zay nilazany avy eo anivony bianco ary rehefa natao interview le ramatoa sa le tsy tadidiko izy iny de hita taratra tao anatin'le resaka ny fanaovana fa tsy mavezatra loatra le sazy atao amin'ny olam-panodikodina volam-panjakana resaka momba ny volam-panjakana mihitsy isika io satria ny fanodikodinana fananam-panjakana indrindra fa ny volam-panjakana de raha ny lalàna mipetraka antaratasy de voasazy ary tokony voasazy be kanefa tsy mifanentana amin'ilay volana angalarin'le olona ilay saziny satria misy mihitsy aza ono tao anatin'le fandarana io misy mihitsy aza ono olona de miforitra hoe tsy mampaninina na migadra 5 taona aza na maheriny zany fa io vola azoko io dia tsy ho azoko mihitsy mandra-pahafatoko na hiasa mandra-pahafatoko aza fa aleoko migadra 5 taona de afaka migalabona amin'iny vola amina miliara maromaro iny vady aman-janako manamboatra trano mividy tomobile vidy tany de mampiasa vola amin'iny vola iny zay nangalariny atao amin'ny volam-panjakana de ahodiny am'izay ilany azy any rehefa avy eo de izy migadra izy any mpigadrany io nefa mbola afaka manao kolikoly alana tsiny fa misy ny kolikoly tompoko eo anivon'ny fitsarana misy zany manao kolikoly izy manome amina miliara mpitsara
manome amina miliara tompona andraikitra ambony any anivon'ny fitsarana any de mety ho afaka mamivoaboaka ihany firifiry moa tsy mahalala daholo ny olona fa misy olona migadra etsy tany moretsy misy olona migadra am'izao tsy afa zao fa afaka mivoaboaka amin'ny fotoana zay tokony ivoahany izy ary dia manome an'ilay antsoina hoe écolage fantapoko fatapirenena zany fa zavatra tsy ho tenenina fotsiny hoe izy ny teny zavatra ohatran'izao andray mandeha tany amin'ny fandarana kodona maraina de nampanatsony polisy mantsy hoe taiza nainonao an'izany fa iza miprofonao tsy manana profo atompoka zao hoe tsy anana profo ohatr'izao fa ny olon-drehetra de mahafantatra an'io daholo zavatra somary manahirana izy zany no hijanona ohatran'izay hoe tsy resahana fotsiny ny zavatra somary manahirana zay tsy pazateny io de mitoy ny resakantsika ny kolikoly sy ny resaka hoe influence na lobbying amin'ny ankapobeny ho anareo zay tompona ndraiky ka mijery ity tsisy profo io taiza ndray nisy olona nanome kolikoly any ambany latabatra amin'ny fahazona taratasy tany ka hoe asy taratasy voasony aloha oenina be anatreha fanjakana raha ohatra ka rehefa avy eo nefa raha vao misy olona zahako mananamana tao ministera ny fahasalamana namoaka resaka izy ny ralany momba ny hoe resaka nisy fanaovana tsena sy ny sisa marché public sy ny sisa atreo aloha mba atreo azo tenenina zavatra teneniko satria zavatra nivoaka tamin'ny média public zany rehefa avy eo de voantso izy de ny zavatra angatahana aminy de hoe manomeza profo ary ahoana moa tomboko kosany andeha hitsongotsongo lohan'ny olona any am'izay profo mombana contrat mipetraka tsara sy profo mombany contrat ambadika profo mombany daka tsy hita maso ny kolikoly jamais profo sarotra be io zany mahasarotra amplasin'ny mpiaky sy mpiankoziny zay nahatonga ny resaka nandeha tao amin'ny radio tamin'ny mifoaza tsy RDJ rery ngamba mandefa ny fandariny raha tsy kiso misy radio hafa mandefa azy ihany koa fa ho anay piaino RDJ zany aloha de tao anaty RDJ amin'ny fito latsaka fefany no ainonay an'le izy isa maraina ka de resaka momba an'izay izy hoe tena mahita tokoa olona jiolahy fantatra mihitsy le jiolahy efa maty izy zao tsy jiolahy izy amin'ny fiainana ankapobeny fa tena olona ohatra antsika zao fa ka tsy napoizina mihitsy mananjanaka izy hoy izy hoe zandray na minoko ny vatako azy fa ny zanako tsy maintsy tafitako satria de nanangona vola amina gony mihitsy izy nanao fanafihana tetsy teroa miaraka amin'ny basy ary dia fampitadiava amin'ny polisy voadifotra moa izy maty izy fantatra zany olo zany tsy ho teneneto izy hoe iza fa de mino aho fa angamba mety tafita am'izay zavatra netreretiny ny vady aman-janany satria de ozy hoe na isina na minoko ny vatako azy na ho faty ary tsy maintsy tafitako ny zanako satria any am'ilay zanaka sy le taranaka ny tena andehanan'le eritreretin'le olona ary eto le anomezako tsiny an'le olona le mody manome tsiny zay olona manan-karena io de vavany olona tsy manana hoe io arenanao io ange tsy hitondranao any amin'ny mausolée io vola benao iny de misy manitatra be de be io zavatra atao ina nefa ny vola makareny tsy hoentinao any am-pasana ange reny nga tsy hanody anao ny ray andro any tsy hitanao fa de tsy hoe tsy miara milevina aminao reny ny olombelona ange rehefa maty ange zavatra taolana daholo ihany eny mariny zany tompoko tena olombelona taolana daholo ihany fa hafa ihany le niaina amina harena zay tsy riritiny be sy ny maro sy indrindrandrindra namela zavatra ho an'ny taranany rehefa samy maty zao maty ihany tovy ihany rehefa maty fa hafa ihany ny zanaky ny mpanan-karena rehefa maty ny zanaky ny olona manan-karena rehefa maty izy de mbola manan-karena le zanan'io firifiry be de be ny ohatra azo resitsika am'zany fa ny olona mahantra rehefa maty mahantra io de mahantra daholo koa ny zanany rehetrarehetra any fa ny zanany de mbola hozoniny le olombelona reny ange olona nanodikodina ane reny ange olona tsy mataho masomena ane reny ange olona tena tsy menatra ny vavam-bahoaka ane reny izy nga raharahany zany tafita mivady aman-janany ary ny tena nisan'ny omentsika tsiny de ny eo anivon'ny fitsarana manao kolikoly ny volam-panjakana io de ahodikodina etseroa zay mpiasa mpanjakana ane ka tena manao zavatra tsy azo atao rehetrarehetra indrindra fa ny olom-boafidy indrindra fa ny olom-boatendry ireo mpitondra tsika isan-karazany reo hoe manodikodina isika tompoko no anisan'ny tompona andraikitra voalohany isika fiarahamonina de anisan'ny tompona andraikitra voalohany satria itsika le manome tsiny rehefa le mitsipozipozy le olona ka mitondra teo fitondra reny rangana mba sesera ihany mo nama riahany reny kapakiran'ilany hoetiny rehefa vita riahany reny ke ministra nge ny taloha ministra nge nefa jerety izy tsy pozipozy na ny tany aminy ara tsy vitany akory irangah iny nge député nge rangah ty iny taloha nefa de jerety izy ane ny vady aman-jana jere nge ny taranany nge omena tsiny le olona rehefa tsy nanao kolikoly nandritra ny fotoana zay ny asany amin'ny maha olom-boafidy na olom-boatendry azy le izy kosa nefa aloha fiarahamonina manaratsy azy io ny atao éducation sy culture ny vahoaka zany na ny opinion ny ankapobeny ny tena vahoaka zany de moramora influenceny resaka be zany na propagande sy ny sisa de le olona mpanao politika hatramin'izay manao an'io manindry io
le tsy maintsy bataina amin'ny filanjana mihitsy ny efa rany rehefa tonga any am'le tanàna ny aviana betsaka ny ministra zany tamina fotoana zay tsy tononona de nasiana fotoana ofisialy mihitsy ankalazana azy fa lasa ministra izy tany amin'ny toerana ny aviana le olona mpanao politika mihitsy aloha no nitaizan'ny vahoaka hijery ny mpanao politika ohatrany Andriamanitra fa raha tsy zany ny fiarahamonina tena tsy mandokandoka be zany aloha de rehefa avy eo am'izay zany de mivadika am'izay le rasa zany satria mila manome zany le mpanao politika vao lela de lafiny de lasa le toetra le fiarahamonina zany a mijery ny mpanao politika manan-karena ho toy ny Andriamanitra de lasa manesony tsy manana ao anatin'ireny mpanao politika ireny fa raha ny tena marina kosa aloha raha izah zany de vokazika ny didim-pitsarana raha ny tena izy a ny vahoaka tsotra sy ny opinion de anisan'ny tsy tokony omena didim-pitsarana ratsy mihitsy fa ny mpanao politika ihany no tena omena Andriamanitra zany de mandalina fandiovana dia mahazo sazy-miantso ny voankazo sasany ary dia voasazy tsy afaka andifatany ny ambony fa tena mpanao politika ihany tena fosotra amiko aloha nitaizan'ny vahoaka tonga mijery azy ohatrany hoe oainina be ty raha ka rehefa natao ny fandinihana rehefa mifampiresadresaka ny samy olombelona olom-pirenena zao de ne tena le lalàna ranga ampiharo na ampiaro na amafiso tsy fatako zay fomba azo lazaina itondrana zany resaka zany mba hahaleony sara ny vidiny am'izay ka raha ohatra ka nangalatra vola be le olona amina miliara maromaro ohatra gadrao na vono ihany zany fe moa ekeny zon'olombelona mihina fatiny raha ohatra ka nahanodikodina volam-bahoaka izy volam-panjakana be de be ampifanarao am'izay volanohaniny eo na kely na lehibe mba hampisy hoanatra hoaniny sisa jereo tsara nahazo any Jacob Zuma mbola ilay migadra 10 volana io nge mbola tsy lay volana hodikodiny nanaovany tranon'akoho sy nanaovany piscine tsy mbola iny nge zao resaka zao fa mbola faniratsirana fitsarana aloha zao nampigadra azy 10 volana zao fa rehefa tena ampihary ny lalàna io mitehaka ary faly eny eny vahoaka afrikana tatsimo hoe samba mba nisy mpitondra mba enjehan'ny fanjakana enjehan'ny lalàna ary tokony mba isy an'izany eto amintsika na iza izy na mpitondra ambony na mpitondra ambany na olom-boatendry na olom-boafidy ka rehefa nanao ratsy tamin'ity firenena ity enjeo ranga ampiaro aminy lalàna ary atao venjakenjana mihitsy satria fantatra anie fa misy olona hoe izay nanodikodina vola nihinana ny tsy tokony hohaniny mangingina izy am'izao fotoana zao misy tokony olana milamindamy izy am'izao fotoana zao ary de any izy mitsotsotra soma tsara any mihitsy de fantatra nefa hoe misy vola na hodina resaka bois de rose zany de fantatry ny olona rehetrarehetra hoe iana sy nke karanao bois de rose daholo milamindamy soma tsara mihitsy ry zareo am'izao fotoana zao ohatrany hoe tsy nanao heloka ohatrany hoe tsy olon-dratsy iny ary misy ndray ny enjehany lalàna fa saingy le lalàna ohatra matahotra ny anenjika zany hoe misy le lalàna io izy reto ny heloka nataonao fa de any le olona tsy enjehana fotsiny sisa fampiarana an'le lalàna mitatra zany zavatra rehetrarehetra zany na ary amin'ny fampiasana ny aroloza amin'ny fifamoivoizana aza ny fampiasana ny fifamoivoizana io raha ampiharina any lalàna milamina nge fifamoivoizana io raha sena hoe sazina ohatra anankiray faran'izay bitika indrindra tsy azo atao ane ary tokony ho sazina nge io taxi lany essence eo ampiakarana etsy soraka io tokony ho sazinana io na de sazina bitika aza ampandoavanao 10,000 ariary satria mitohana fifamoivoizana ao arinanao ao zay zavatra tokony eritreretinao hoe miteraka faty antoka ho an'olona mba eritrereto hoe koty hoe ohatrinona ny vola lany very arinao fotsiny satria bloke ny fiara ao arinanao mba eritrereto hoe insetroka mivoaka iny ane ka vola gazoalina sy essence iny ny zavatra somazingirizako zany satria misy ny fampiarana resaka politika resaka politika zany teto firenena dia misy zany ny resaka haute cour de justice zay taraky be volom-bekarina raha misy rakoto 1 miteny fa rakoto 2 nangalatra de rakoto 2 kosa fa miteny zany fa rakoto 3 koa nanodikodiny ary misy zany eo ohatrany diatory de misy rakoto 4 zay miteny fa rakoto 5 nanodina io zany jurisprudence amin'io amin'ny resaka régime samihafa toy zay ny politika fa misy ndraiky kosa ny resaka hoe iza no ampiasany lalàna n'izy no ampiarana iza ary izy no afaka miteny an'iza de ny andrity atao fisarana de ny andrity mampiasana fisarana midresaka lalàna ny code pénal no ampiarana misy iza no ampiasana code pénal ary a posteriori zany hoe azo atao ve zany mampiasa lalàna ampiarana 1960 mandalo 1972 mandalo 1991 mandalo de 2001 de tsy maintsy voatolona indray tsy maintsy misy mitondra politika zay voatolona mafimafy kokoa nefa nisy ny karazany olona zay fantatrika zany mafantatra zany zany mafantatra zany fa nanodikodina zatra be deabe mihitsy fa raha manona ny anarany eto tonga de kakazo trano koa zany zareo any France Nicolas Sarkozy tamin'ny affaire Big Malion de tena
tsarain'ny fitsarana frantsay tsara mihitsy izy hoe Big Malion Big Malion satria kely Sarkozy dia tsy maintsy Big Malion Somôly Malion miatra le lalàna tsinony anisan'ny mampandroso fantatry ny olona ane zany anisan'ny mampandroso ny firenena le anankiray dia ny fampiharana ny lalàna ary io lalàna io tsy voatery lalàna ngeta be hoe zay olana nodikoda volam-panjakana dia hoenjena fa na lalàna faran'izay madinika aza zao nanambara ny premier ministre malagasy hoe izay tsy manao kasibosy dia enjehny lalàna ary ampiharina aminy lay hoe manao asa faobe ho fanasoavam-bahoaka transport intérieur général defa mba efa nisy voasambotra aveo maly efa nahita ve tsika mbola tsy nahita aloha tsy tany ambadika tany dia zany nefa dia mino fa be dia be ny olona tsy nanao kasibosy ho maly fa odiany tsy hita izany rehetrarehetra zany mazao zao lalàna bitika kely San Francisco bitika kely zavatra manahirana idirana kely indray le vaksiny satria misy hoe lalàna sy fitenenan'ny prime ministre tamin'ny alahady sy ny resaka adihevitra fampisehoana sy ny fiambesana sy ny sisa amiko ny eritreretiko teny an-dalana mihitsy ianareo tena tompona ndraikitra rehefa mandray fanapa-kevitra ianareo avy aminareo dia ohatrany hoe tsy ary mbola nisy ny tenen'izany mihitsy talohanareo nefa be dia be ny fiarahamonina efa norohevitra anareo efa ela amin'ny zavatra tokony iaraha-manana ifehezana ny aretina sy ampiarana ny aretina amin'ny resaka lalàna amiko zany zao raha za eto zao miteny eto za efa natao vaksiny tamin'ny 5 juin inona ny mba tombony kely mety ho azoko fitandremana ane afaka manao ay za afaka manao masika foana mandrakizay doria amin'ny fiainako hoe inona ny zavatra any-kafa mba ahafahana mahatsapa zao misy vaksiny ho avy zao ohatra hoe raha etsy eo no ho avy raha vao tsy mbola million chiffre ny vaksiny dia aleo ifanjinja zany ny resaka tambavy sy ny remède de grand-mère sy ny vaksiny iresaka ty aloha tsy anaovana dokam-barotra ty fa dia Gino sy ino ty papier génique ty mangatsika izy zany efa nilentika le mpanome hafanana rakotry ny rahona sy ny aizina ny tany efa nilentika le mpanome hazavana fa sy rahantsika zany nanody aza ny masoandro nametraka izy voalasy mamahany izy ny atoandro ny alina izay mampiasa amin'ny herin'ny masoandro ny anainy fitaovana miasa ho azavaiko aminao arabaky teny jereo anety ijiro toy ny masoandro kely pasehoko anao avira ijery fa hita lavitra tsy hitanao any-kafa velively miantso anao aho dia iny ianao fa andray misy karazany maro amin'le tianao ny finday azo alotsy kelikely dolo zay rehetra zay azo alotsy kelikely fa inona andray ohatran'izany mihitsy zay baobab plus aizanao ahitana anazy eragasikara misy inona tsara izy teo baobab plus angova azo avy amin'ny masoandro oka mihitsy antsoy larana 034 11 373 39 baobab plus angova azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra kubaena ramahitenao sarasafaleralano fatapatamdenarano isaruaken kubaena kundru kubaena fresh Kubay, be otrikay, mety ho andrety. Kubay, dimanjato ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo ny hafa. Ny Baobab Bank Madagasikara dia mitsinjo hatrany ireo mpanjifa ao aminy. Ho an'ny fampindramam-bola dia miena hatramin'ny 5,900 pezon tany zana-bola sady mamaim-poana ny saran'ny fikarakarana. Voakasika avokoa ny fandrarana rehetra, ny varotra, ny fitaterana, ny fahasalamana, ny mpiasa birao, ny fianarana, ny fambolena sy ny sehatra maro samihafa. Manatona ary ny masoivo Baobab Bank Madagasikara fa angana dia hivoaka ny volanao. Que de news chez KFC! Le Lunchbox arrive chez nous. Le Lunchbox! Dans ta box KFC, tu auras du poulet, des frites succulentes et notre pain moelleux. Notre Lunchbox est à 9 900 arrières. Du lundi au vendredi, de 11h à 15h, à KFC Accordi et à KFC Tana-Waterfront. Le Lunchbox KFC est à 9 900 arrières. Bon appétit! Vaovao Gino dia zava-pisotro amin'ny tavoahangy vera 10 centilitatra 2,20 monja eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Misy tsiro karazany 3 Gino Cola, Gino Limonade ary Gino Tropical.
aina pobary amin'ny endriny vaovao fa manenina arany tsara be lay goûté vita amin'ny vary misy chocolat be vitamine sy calcium maro fer mampatsilo synergie aina pobary vokarin'ny orinasa Nutrizaza miaraka amin'ny chocolaterie Robert. Kibanao saoty toa azafady. Merci. Ay, saoty toa. Ahoana zany ny fandehan'ny toa sao? Toa no tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy rehefa matevana. Ay. Marary kibanao zany. Alors angamba indraminy kely aloha izany papier toilette saoty toa anao zany. Merci ranga. Sao dia mba misy WC azo kely aloha azafady. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Softidou. Misy ny mandry aloe vera, lavande, vanille. Hé, rehefa mba mivoaka any ianao dia aza dino ny savony a. Ok. Ay, oka aloha vetivety. Fa misy inona? Dia mba hividany savony fanasam-bilisy vovon-tsavony anasan-damba kay. Ary raha tonga dia savony Zantany hovidiny e. Savony amin'ny endriny lava kokoa, milanja 700 grama, azo ampiasaina amin'ny vatana, anasana lamba na hanadiovana ny kojakoja ao an-dakozia rehetra. Savony glycériné, manadio sy mandroatra tsara. Savony Zanta, savony fampiasa amin'ny rehetra. Fantatrao ve ny vaovao farana? Ny application assurance art fanavozana lehibe ho an'ny tontolon'ny assurance eto Madagasikara. Miaraka amin'ny application assurance art ao anatin'ny postinao amin'izay ireo momban'ny assurance eo no eo amin'ny fotoana rehetra naiza misy anao miamora araka izany fitantanana ny contrat-nao, ny fisoratana anarana amin'ireo toly, ny fandoavana cotisation ary ny fanarahanao ireo dossier rehetra. Asidy ianao amin'ny alalan'ny www.art.mg ihany koa zany. Téléchargeo aingana ny application assurance voalohany eto Madagasikara ao amin'ny App Store sy Google Play. Application Assurance Art eo anilanao lalandava. Assurance Art, miaina sy miary, mandrivony vato. Et les prix augmentent tout le temps. Mais où est-ce qu'on peut encore trouver des prix bas en ce moment? Kibo vous ouvre ses portes avec des prix hyper bas toute l'année. Particulier, Kibo. Professionnel, Kibo. Revendeur, c'est Kibo. Vos courses au quotidien, trouvez-les chez Kibo. Plusieurs marques disponibles avec des milliers d'articles au choix. Kibo, Mourarano Larbi, près de Saint-Nifert. Soyez malins, les mêmes courses à prix plus bas. Kibo, je gagne gros. Araroto ny tolotra manokana Cosmos mirindra hatramin'ny 7 Aogositra. Mividiana dia izao ary aloavy tsikelikely afaka ray volana. Tsy izay ihany fa isy fanomezana azonao isaky ny vidy entana. Eny amin'ny magazay Cosmos ary ny fotoana e. Vonona indray ianao ireo tompon'andraikitra eny amin'ny magazay. Ny andindiny eny amin'ny magazay. Cosmos, votre partenaire de confiance. MCB, Air France, Ovive, Canal+, Starbucks, Elf by Quicklay, dia manolotra ho antsika Utop andiany faharoa ambin'ny folo mampifandray an'ny Marzero sy Antananarivo 9 septambra. Azakazaka lavitra ezaka 4 no atao amin'izany amin'ny no anatanterahana ny championnat de Madagascar de trail amin'ny halavirana 70 km iarahana fédération malagasy ny athlétisme. Tongava maro misoratra anarana eny amin'ny kiosque Hortana Antaninarenina hatramin'ny 17 jolay ho avy izao. Azakazaka Utop, tsik lalandava. Canal+, disponible n'importe où à Madagascar. Shell no azo antoka satria fitaovana vao marina tsy azo angalarana no ampiasain'ny Shell mba hanolorana anao ny fatrana solika tena izy. RTJ amin'ny Val Maraina. Tonga azo aman-tsara eto amin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao-tsika amin'ity maraina ity. Manolotra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ary manasantsika rehetra anaraka ny fampahalalam-baovao indray amin'izao maraina ny 13 jolay 2024 izao. Ny pejin'ny sosialy bahoaka no anomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity. Tsy mitsahatra miseho lany ankehitriny ny resaka tsy fandriampahalemana eto amin'ny faritra Antananarivo renivohitra eto. Sakianjakany ny fito mahery, ny fanendahana, ny faritra maro manodidina sy anatin'ny tanàna Antananarivo amin'izao fotoan'izao. Ka izany no anairan'ireo ankamaroany ny sefim-pokotany ny tompon'andraiki-panjakana maro mba hijerevana ny vahaolana tena matotra mahakasika ny tsy fandriampahalemana ity ary tsy mifidy asiana intsony ireo jiolara tsy tanisa teo dia isa
niaran'izany ny vatana mpitondra ambony iray teto amin'ny tany sy ny fanjakana niaran'izany sito mahery izany ka izany no itson'ireo vahoaka rehetra misy ny ezaka ataon'ny mpitondra ny filaminana hoy ny anivon'ny fokotany sy ny vahoaka fa saingy kosa aoka mba tena eny amin'ireny toerana ahitany fa tena mafana ireny no ipetrahany ireny mpitandro filaminana mivezivezy amin'ny ariva sy amin'ny alina ireny izany no antso avo ampitany ny vahoaka amin'ny mpitondra fanjakana manoloana an'izao tsy fahandriam-pahalemana izao. Eo amin'ny pejin'ny fahasalamana nidina tetsy Ambohidahy teto indray ireo mpiasa rehetra mbola tsy naharany karamany teo anivon'izany CTC 19 izany nandita an'ireny ady natao tamin'ny valanaretana coronavirus namina ivay ny volana avril mai ary jona teo ireny na izy ireo fa dia karama telo volana nandita an'izay fotoan'izay mbola tsisy voaray an'izy ireo nisy ihany izy ireo nefa mbana andray fa ny ankamaroany kosa dia tsy mbola nandray an'izany karamany izany manome 740 ny ministera moa izy ireo mba handoavana izany karamany izany fa tena efa mijaly tanteraka izy ireo amin'izao tsy fandraisam-bola nefa ny asa nampanaovina anazy ireo dia vita sy totosa soa aman-tsara. Manodidina izay fahasalamana izay any nanoloana ny fanambarany ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta ny alahady laza teo fa hoentitra manomboka izao ny fampiarana ny ady atao amin'ity fiparitahan'ny valanaretina coronavirus ity dia nefa voasambotra tao maly tamin'ireo tsy manao an'ilay natao hoe ary vava orona misambory ny mpitandro filaminana ary netana nataterahana an'ilay hoe asa ho amin'ny tombotsoa ambony ny firenena izy ireo satria dia haiko no azon'izy ireo fa tsy maintsy atao ary tsy maintsy apetaka ireny mba ho fisorohana an'izany valanaretina COVID-19 izany ny zavatra hita nefa dia efa maro ihany koa no mihevitra fa tsy ilaina intsony ny fanaovana izany kasibosy izany nefa ny aretina mbola tsy resy amin'izao tsika amin'ny teny izao fa makasika izay indrindra dia nanambara ihany koa ny prefet an'Antananarivo makasika ny bara sy ny karaoke fa tsy maintsy mikatona alohany amin'ny 7 ora alina izy ireny ary tsy maintsy mangataka alalana eny anivo ny prefet an'Antananarivo eny ny fahafahan'izy ireo misokatra na dia eo ary ny fanambarana nataon'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta. Tontolo ny toe-karenina hofanana tsy kelikely ary tena hofanana tanteraka ny fampiasana ny mercure amin'ny asa fitandrana volamena eto Madagasikara. Izany moa dia noho ny fatapana sy ny fahitana fa misy fiantraikany dia ara-pahasalamana ity mampiasana mercure amin'ny fitandrana volamena ity toy ny fanomezana vahana ny fisian'ny aretina homamiadana no anton'izany. Madagasikara raha teo dia nanaiky sy nanao soni tamin'ny 12 Mei 2024 tamin'ilay fanarana Inmata makasika amin'ny tsy hampiasana intsony an'ity mercure ity araka ny nambarany minisitra tompon'andraikitra izany omaly. Eo amin'ny pejin'ny fitanterana loza-pifamoivoizana natsilavina no niseho tany amin'ny lalam-pirenena voalohany iny omaly tokony tamin'ny 9 ora maraina teo eo satria dia olona 4 no namony ainy ary 7 no naratra mafy tao amin'ny tanàna atao hoe Ambohimitana any amin'ny faritsy Miarinarivo iny. Olona avy namonjy an'ilay fanamasinana eveka izay nototosaina ny alahady teo tany Tsiroromandidy ireto niaran-doza ireto. Nisy moa ny fitondrana ny maratra avy hatrany tany amin'ny hôpitaly lehibe tany Miarinarivo tany nentina namonjena ireto niaran-doza ireto. Amaranantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity dia ny tontolon'ny fanatanjahantena ho fangatahan'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra tamin'ny Confederation Africaine ny baolina kitra amin'ny mba hanemorana ny fanamperana ny anarany izay ho tompona amboarany Madagasikara ho amin'ny 10 Aogositra izao dia nanaiky izany ny Confederation Africaine ny baolina kitra ka dia omena tamin'ity 10 Aogositra izany ny federasiona anapitra ny anarany izay ho tompona amboarany Madagasikara noho izany indrindra dia misy esilany ny fedina ny amboarany Madagasikara ka ny 19 ndalana dia ho totosaina rampity 14 Jolay ny ampavalon-dalana ny 12 Jolay ny ampaefadalana ny 12 Jolay ny marasa-dalana ny 4 Aogositra ary ny famaranana amin'ny 9 Aogositra ho avy izao no hanao totosana izany manerana ny kianja maro eto Madagasikara. Ankasitrahako mahandry nanaraka sy nizara ny fiotany tokantrantsika rehetra tany naiza misy atsika tsirairay avy mirary tontolo andro mahafinaritra samy ho salama tsara ho tahin'Andriamanitra ny tenako mpandeha kamarandry anambo metaka ny veloma mandrapiresaka ho amin'ny vaovao manaraka indray veloma tompoko.
Seria. Leo be. Rivo baovao. Tsy rivotra fotsiny be zany. Rivo baovao. Miaraba tsy matofoa manaina. Miaraba raha isorana ny bandekama nilaza an'izay vaovao zay nahafaoka be de be misy mahafaoka de misy mampifangaro mahafoaka tsy mitovy ny mahafoaka sy ny mahafaoka ndray afa koa mafoaka ny anjery Marcos mafoka fa hitako miaso mafoaka fa misy koa mahafoka ndray koa hafa koa de misy makafoka fa ihany samy hafa daholo rehetra reny fa miankina fanoratana azy mihitsy ka ny tsy ino moa lahy ny avendresaka teo fa mikasika an'le colis de nanambara ny bandekama teo tao anatin'le vaovao lazainy teo fa efa nisy ihany koa zany fampiarana an'ilay lalàna fisamborana an'ireo olona zay tsy nanao kasibosy nanao asa fanasoavana faobe zay ato amin'ny radio fa azafady ino moa filazana ny travaux d'intérêt général moa amin'ny teny malagasy asa fanasoavana faobe de nisy efa nampiarina ilay lalàna fa zavatra voatsapa aloha de hoe be de be ny olona efa managoragora ny fepetra ara-pahasalamana ankehitriny kanefa ny zavatra tokony ho tsapantsika dia mbola eo ny aretina ary indrisy miamitombotombo kely izy izao ny antony koa ane zay tokony ho fantatsika de zao hoe vitsy ane ny olona testene na ny olona tsapaine fa raha ny tena izy maro ny olona mety mbola mitondra ny otrika aretina io fa saingy ny testa no vitsy ka ohatrany hoe vitsy ny olona mitondra an'izy mipetaka ery amin'ny tele ery ny chiffre zay jerentsika amin'ny atoandro na amin'ny arivo iny fa raha ny tena izy mila mbola tokony mitandrina be daholo isika rehetrarehetra ary ny fepetra rehetra de tokony mbola atao na mihoatra an'io aza tsy maninny hoe manasatana nisy mihetsika tsy maninny zay le nialako tsiny tamin'ny fahavalon'ny roapolo volana jona hoe tena memea tena tafimea satria zao zéro kaly izy de nioraka daholo ny vahoaka malagasy tsisy ka mandritry ny 3 andro olona 7 ny kely nitestena olona 7 nitestena de zéro kaly izy ka normal be izy ary niteny eny premier ministre ny isan'ny olona mitondra le otrika aretina ozy izy ohatrany hoe miena fa nisan'ny maty angeka mitovy ihany tato anaty tavabolana zany hoe mbola eo de eo le aretina ary ahina mety mbola hitombo satria raha ny fahafantaran'ireo olona mpitsabo azy sy ny misehatra eo anivon'ny fahasalamana de ohatra miakatrakatra tsikelikely indray le tarehy marika zao sanatiavana ane niverenantsika ao anatin'le fiboana tanteraka sanatiavana betsaka no mitaraina hoe betsaka vo amina orinasa anankiray na any amin'ny sekoly fianarandreny azy zao de misy maromaro ny ankizy moa zany zay tsy de hita taratra loatra hoe mitondra an'le izy kanefa de mitondra an'le izy io tsy marary io mitondra izy io satria ireny no antsoina hoe mpitondra nono porteur sain satria mitondra le aretina izy salama tsara ny fahitanao azy fa izy mamindra amina olon-dehibe lera hoe rinonoko afaka 7 volana de hitseritra indra ny momba n'le kolikoly nanoroko hoe nonoko anareo any any anamo tsy izy dika fa ataoko raha tenena zao raha voaty hoe mba vereny io izy teo fa tsy mihaino zay feony fotsiny fa tarehiny fotsiny jerena fa tena no efa dify izy atao efa lasa jereo ngy tarehly zany ataoko tsy mihetsika fotsiny mba mbola misy kely ty aza matahotra fa minono fotsiny ihany rehefa nandeha le resaka teo tsy mbola ritina moa zany fa mateza izy io de momba ny resaka kolikoly hoe ampiharo ny lalàna mba hampihembotra ny olona manana sainy ratsy handeha hanodikodina tsy voatery ho fananam-bahoaka ihany keo ange fa ny halatra isan-karazany zay miseho eo anivon'ny fiarahamonina de fa izy daholy rehefa tena ampiharina io lalàna io ka tena hoe zay rehetra tratra de tena ampiharina aminy mba mihemotra kosa angambany tsy voatery ho tratra daholy koa ny olona rehetrarehetra fa rehefa misy 3 manefatra tratra ka aseho vahoaka io fa tratra na indrindrindrindra sary be raha misy ohatran'iny de fahitsaany atao tenena ve ny olona hoe ho ampiarina ny lalàna sa tonga de ampiarina de am'izay misy tandremany hafa tena fitoram-panjakana maivana ny filazana an'le hoe ampiarina ny lalàna ary fahambaraka ho an'ny olona miteny an'izay ho ampiarina ny lalàna satria midika ane zany hoe tsy nampiarina mihitsy zany le lalàna fa efa nisy ka itao ka maninona raha ohatra ka tsy miteny anao fa tonga de ampiary fotsiny zao aminy ka tsika malagasy zany tena ohatrany makambandrina
Maskina. Mampiatra. Maskina. Tsy mamiteny meloa fa tonga dia ka zay mahatonga Sara moa lesy maka PSG. Maskina. Ka tokony miteny meloa la. Tiako tenenina nefa tsy hitako zay blème satria reny bandy reny mampitenao fotoana ndreo sy mba jereko ny revon'ilay ka tokony miteny meloa la hoe za ka PSG-ko. Sangely. Izy no otrany tampotampoka be la tonga dia maka PSG tampoka hoe. Mbola aka PSG ko amin'ny janvier. Zay zao mety. Dia mbola aka France amin'ny manaraka. Dia mbola aka Pays-Bas amin'ny manaraka. Dia io zany raha ohatra zany androany dia ny méconnaissance c'est pas un vice. Any jurisprudence dia ny fampiaran'olombelona azy. Betsaka nametsy ny arbitre tamin'ny fotoanan'ireny fidinana euro ireny. Ny arbitre olombelona ireo. Olombelona sy raha. Misy zany nampiny bibitre indray ny zareo avy eo amin'ny contre ny Espagne. Ny arbitre no mena surnom zany ny arbitre no mena mijery surnom. Fangatsy amin'ny sivy anao raha vao tonga. Zay anazava kosa nenahako tena tsisy kilalao teny tiana ho ampitaina mihitsy amin'izany. Zay efa ny zavatra tena ambara mantsy mikasika an'io baolina io dia tsy voatery hoe lalao fotsiny amin'izao le izy fa misy idirany any hatrany amin'ny fiainam-pirenena hatrany hatrany amin'ny harena any satria resaka vola miodikodina be ny ao anatin'izy io enao mieritreritra hoe ohatriny nankaraman'ny Neymar ohatriny nankaraman'ny Messi tsy dia any loatra io fa hoe ohatriny ny volana loha tato ny lokana fa izy nahazo le izy io ary le maiky nahazo le izy nisy volana loha ihany ka izany le izy taty amin'le mpijery taty azy satria lalao-mbola io lalao zay atao amina resaka baolina kitra na resaka inareo hoe fa nahita manao pétanque nanao boule etsy enany etsy misy volany ao misy volany ke io manao pétanque io fa samy manao am'izay tiany atao fa misy vola foana ao anatiny ao ary zao le izy ankoatrany hoe maharaharam-pirenena azy satria dia fitsenana goavana ohatran'ireny olona avy any amin'ny planeta Mars tonga eto ambonin'ny tany reny ny mpilalao italiana tonga ao Maleriva tany Italia tany dia tena ilazana amintsika hoe ohatran'ireny no maharaharahampirenena azy movatsy ireny fitsenanany Barea tamin'ny fotoan'andro teto Antananarivo ireny le izy satria na izany naty zany azy tokony ao an-tsaintsika fa misy raharaham-panavakavahana ihany ao anatiny ao fa dia nanaovandry le rony vava be ireo telo lahy mainty hoditra tsy nahafaty penalty an'ireo anglisy ireo dia be dia be moa ny olona tezitra hoe zany kosa veno andehanan'ny fitsarana amin'le izy satria dia anaovanjareo fitsaram-bahoaka ao any anatin'ny réseaux sociaux any Angleterre amin'izao fotoana izao izy telo lahy hoe nareo mainty mihitsy tsy mahay ninnininy tsy mahatafiditra penalty manao risorisy koa manao kolikoly koa ianareo zany zavatra zany dia ahitana taratra fa mbola ao an-tsain'olona na dia tsy nisy aza ny kolikoly satria misy olona tena manangona harena amin'ny ara-dalàna tokoa fa dia ny ao ambadika eo dia hoe reny moa dia eo ambonin'ny alahelon'ny hafa no mifaliko satria zavatra hita hoe harena tamin'ny tsy ara-dalàna kanefa le olona amin'io tena nihary ara-dalàna mihitsy tsy efa atsika efa ohatsy efa niarana zany mivelivy manao zavatra lahy nefa ny lahy marary mihitsy manao an'le asa manao zavatra taiza le tataka vongo mihitsy modiny lahy zay fanty zavatra azonao taiza le tataka tany amin'izy zany tsy possible mihitsy zany ianao zany mba hanana zay tokony mba hanananao fa nisy bizy natao ary ny tena andehanany saiko mantsy dia mivatatenako raha vao misy anankiray ohatra satria matetitetika mihetsiketsika ny ao amin'ny fanendrena ao anivon'ny ministera zay iasako io dia rehefa misy hoe nisorona tamin'ny toerana ny tale général fa nanino raha Francis nasorona fa tsy efa be koa ve ny azo niny tao zay misy manao zany hono za mo tsy mahita lizy fa misy olona mitatitra ty amiko fa tsy efa be ve ny voango niny tao zay hoy ianao hoe mandehana makao tsara dia miresaha ty amiko ianao atoroko aminao mandao any amin'ny bankiko ianao dia atoroko ohatriny volako tsy voatery eo anamiko ane fa makanesa ty amin'ny radio ianao dia manontania amin'ny reto mpiara-miasa reto hoe ohatrany ahoana ny zavatra ny ainako taloha dia ny ohatrany ny ainako ankehitriny zay le teneniko hoe avadiko impito avao ny lemako fa tsy hoe akory azafady diso atoko avadiko impito aloha ny lela zay vao miteny mba mijery aloha dia mba manadiady kely fotsiny aloha dia miteny rehefa avy eo haiko tokoa kay ka misy ny antsoina hoe tale général ny serasera tompoko dia misy ny tale général ny kolotsaina fa zavatra roa samy hafa ireo ka na izany anaty zany aza tsy misy vola be ao zany ve moa dia ho tenenina injato eto anatin'ity radio ty efa nisy ny tenenana an'izany ane teto fa sao dia eritreretanareo fa dia hoe misy vola be dia kirakirainao tsy misy ao tompoko na nyrary raha zahay le anisan'le miteny an'izao reny hoe enjeo ireo mpiasa ambony ireo na mpiasa voatendry na mpiasa voafidy
na olom-boatendry na olom-boafidy na olona ambony na olona ambany enjeo ampiaro amin'ny lalàna fa izahay tompoko de anisan'le tsy faly na izaho olona mpiasa mpanjakana zany na izaho olom-pirenena tsotra fotsiny zao mpandeha eny amin'ny arabe eny enjeo ampiaro amin'ny lalàna ary ataovy lalàna faran'zay enjana mihitsy zay mahatonga enjeo fa mahafinaritra loatra. Nareo taty Antananarivo mihira an'io hira io mahafinaritra loatra fa izaho nianatra an'io hira io tany Mananjary nianatra an'io hira io tany Toliara de mahafinaritra loatra ny firana io enjeo mba mahafinaritra loatra zay ny anay tany Toliara sy tany Mananjary fa ny ty Antananarivo ohatrotry ny hafahafa be amiko mba mahafinaritra loatra ohatrany hafahafa izay moa zany le maheno an'le ity ny kalisy misy ny rako misy oy lasa oa hoy ilay mopera zany efa miteny hoe no ny avy ny sakafo de nandray ny kalisy izy ny zarazara sy nanome azy ny mpianany nanao hoe samia mandray sy mihinana amty ianareo fa vata atolotra ho anareo de rehefa avy ny sakafo tsy vatako tsony le izy ka fa rako ity ny kalisy misy ny rako ity raha iorenany de zahay mieritreritra an'io tamin'ny teny Toliara ty kalisy misy rakony ity satria misarona le izy misy rakony misy mirakotra zany le izy eo fa zay mahatonga le hoe ave kalisy le isotroana ny rany tompo lagako zany tsy zany nanao zay fa ny fanahy faharoa fangatsy amy sivy ao na raha vo tonga de zahay netrehitra hoe mikalisy misy ny rako ity misy ny rakony ity ka misy ny rako ity ka zany tsy fahaizana fitenenana amina toerana anankiray hafa moa zany lasa mivadika ny hevitry le izy fa hoy aho hoe aleo enjehina ampiarina lalàna de tena ataovy mihitsy ohatra zay ho hitapoko hitam-pirenena hoe iny fa voaenjika na de tsy migadra reny tsy de mampanina loatra fa iny fa voaenjika mihitsy iny olona satria nanodikodina vola tao am'ilay ny tantanany ary de izao izy lasa mitsoka makany aleo tsy miresaka an'iny le mitsoka makany andafy iny fa ny eto toerana aloha zao no resantsika hoe misy olona misy be debe ary ianareo mpanao politika io tompoko aza misy mitsotsoka makany andafy zany ianareo fa miforeta eto isika mianakavy de eto isika ka tsy hoe rehefa tsy eo amin'ny fitondrana ianao de andeha hitsoka misy olona mpanao politika mijanona eto fa misy olona nanana toerana ambony ary nikirakira vola be tao amin'ny toeram-piasany rehefa tapitra ny fotoana ny asany lasa izy tseto izy zao ankehitriny zao mahakamo anahy izany zavatra zany eto nangady andao samy miforitra eto ka izy anie manana ilay mizaka ny zopirenena anankiray ka ina ndraha raiko zany ka tany amin'ny zopirenena antany izy tokony tany izy nangalatra fa tsy aty amin'le anankiray ity ka iny le tokony diavana hoe tokony tsy mety tsony no mitondra zopirenena anankiroa ohatra ny karana tsy mety zany ray ihany de zay safidinao na hitondra karana ianao ka na mitondra anankiroa ianao fa rehefa nangalatra ianao de nangalatra ianao hoe fa na zopirenena firy enjehina foana ary raha ny tokony izy zany tokony lalàna resam-pirenena mihitsy koa no ovaina aleo rangah atao moramora ny fomba fanenjehana an'ireny olona nivelany reny fa tsy hoe rehefa mihoatra frontiera anankiray tsy azoko ty iny fa nihoatra frontiera fa tsy aty amintsika tsony kity ho any le izy fina ny sininy antsoina hoe Interpol za ko tsy azoko tsokotsoigny kitiny ana hoe tsy maintsy kitiko izy moa miaraka za moa zany zagoty ty za ty anapodrano foana miverina amin'ny atao hoe pragmatisme na ny fijerena hoe inona zany ny tena zava-misy mitranga de inona ny azony lalàna atao inona ny azony fitsarana atao misy haute cour de justice misy ny fitsarana tsotra amin'ny fifanenjehana maha-olombelona tsotra firifiry zay sarotra ny hitanisa azy ireo tao anatina fitondrana mifandimbidimpy samihafa ary misy ary atao anatin'ny fitondrana zao mihinana kakazo eny tsy hafana mihinana kakazo eny tany mora lalàna ohatra ny ahoana zany nanenjehana an'iza de raha ohatra tsika mijery samy finina paka sy ny sisa bianco ohatra ny ahoana ny fahafahampon'ny olombelona malagasy amin'ny fisin'ireo ary inona ny trondro lehibe efa nahafaly ny olona raha ohatra ka misy olona tsotra mangataka anareo ao anatin'ny Real TV mangataka anareo anatin'ny TV Plus ao anatin'ny Jimmy ao anatin'ny Vivazy Mazoto manasa olona faran'izay tsotra indrindra eny amin'ny arabe omeo toky izy aloha amin'ny voalohany fa tsy gendarme iandry azy eo velany ao ka andeha iantso azy ry amin'ny brigady hoe mameza porofo rangah amin'ny zavatra ny teneny rangaha teo misy olona tena mahay vava ry James Aratsima ry Mairilanty Manandafy ry baba gangsta baba raha ny zavatra ny tenen'ireo olon'ireo ohatra reo teneniko ireo mahazo miteny zay teneniko eto afa tokony tsy maninona ny antony afaka alaiko ny enregistrement n'ireo olon'ireo sy ny teny nataony amin'ny télé
de afaka miteny zay teneniko a fa mbola ty ambanimbanireo ny zavatra teneniko ny zavatra manahirana nefa eto amin'ny firenena de izao subjectif ny fomba fijerena zavatra zany hoe azovaina tsara amin'ny teny malagasy zany hoe miankina amin'ilay olona ny ijerena ny zavatra teneniny zay zavatra ray a zavatra mazava be zay satria raha ohatra lalàna kolikoly a volana odina sy ny sisa secret de polichinelle adika amin'ny hoe tsy aky teniteny ray isam-bilo misy zavatra be de be tsy aky teniteny ray isam-bilo amin'ny zava-misy ka raha ohatra tsika miresaka tsara fa ny pragmatisme de miteny hoe mbola eo ampelatanany zay matanjaka ny resaka fitsarana fa tsy nisy mihitsy fitsarana tena indépendant ka afaka miteny iny tokoa firy ny hitatsika moa zany misy olona hitatsika iny de ozy tsika hoe hitadiavatry dossier iny de tratra iny de reny izy hity reny pariato rehefa afaka kelikely makondafo za iny izy hitako any zanga am'tany hoe fa hoana tonga anazy any iny ny bandy anankiray eo 5 taona na 7 taona eo a de zao rehefa elaela tsy hitanao eto tanàna izy na izy any tamorona any andafy izany bandy tsy nanambola tamin'ny bandy iny nanambola tamin'iny daholo tao fikarakarana fety aman-danonana misy vola amina million maromaro ny naozy izy le anankiray niazo amina miliara izy tsy hitanao trasy izy nakaizy izy ao ivelany ao izy any izy ary io tsy fanjakana tsy vola mpanjakana naodiny fa volan'olo tsotra zany mangalatra ihany dikan'izany rehetrarehetra zany ary anisany miteraka ny alaheloko zany satria tsy hoe ile bandy akory mampalahelo anazy satria za tsy nanana ny vola tsy nanambola tamiko tsy naka vola tamiko mihitsy izy nany ariary azy fa eo amin'le fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny mihitsy efa misy olona anankiray zay miteny hoe za na migadra 5 taona na migadra 10 taona tsy mampaninina mihitsy fa ataoko tiranga zay lalany any lalany satria afaka miasa mandra-pahafaty ny olona io de miteny izy hoe zany na iasa mandra-pahafaty koa tsy ahazo an'io e fa aleoko tsy tena miantoka mihitsy tonga de miforotra kely 5 taona ary mihinana gagazo ary 10 taona mihinana gagazo ary tsy koa ary le izy mahavita trano milay be mihitsy izy ao amin'io toerana zay gadrany io izy ary izy rehefa tadiavinao izy vao hitanao ao fa amin'ny fotoana tsy tadiavinao izy tsy ao izy ary fatatsika zany olona zany misy olona tena tontolo tapitapoka rehefa fatapatatra satria mahafantatra ihany ko tompona ndraiky teo anivony rehefa tsy anake de mba afaka mivoboka kely de mandoa lantsony hoe kolazy izy mampirevy ina zao enao misotro jino misotro koa izy ao e enao mifitra misofty mifitra misofty koa izy ao fa tokony hoe rehefa misotro jino enao tsy misotro izy rehefa mifitra misofty enao mifitra mitanana izy ihany jino fa ny azo whisky vao mainka ary milay be eny tsy hoe tsy milay akory ty fa ny azy zany toka zany ny whisky dia mpanona ny fandarany ihany koa fa sangy izy tsy azo aseo amin'ny télé dia tsy apetaka eto fa izy ato ambany latabatra ato ato daholo de tompoko misy atramina toka gasy azy misy ato ambany ato satria mbola tsy niken'ny fitondram-panjakana zany toka gasy zany zava-misy ankapobeny aloha ary fantatsika zany na gazety na zava-misy fusible matetika no misongadingadina amina zavatra mitsanga anankiray zany hoe misy anankiray zany atao entika eny ary fatratra kosa iny za oa tsy teny anarina telo na efatra fa misy tena ifanarahana mihitsy atao visible lahy raha sanatry tsy ohatran'ny any amerikanina ny CIA zany rehefa misy zavatra mitrangaka tratra le bandy le espion ohatra zany tsisy mahalala lahy eo na iza de firifiry moa ny olona zany ohatra hoe rehefa natao ny fitsarana sy fanadidina ny teniteny anarana maromaro izy antanio koa Omer Berzika ohatra eny Javelbert tsy azo foazona tsony iny de ratsiraka ramoany manontany ratsy mandrava fizy namonao za tsy mandrava tsy voavaliny fa ohatra hoe tany amin'ny Berzika ohatra nisy karazarazana lista zay ohatra any ohatra zay teneniko zay satria hitapoky hitapirenena zany Berzika ny teny lista zany nakaizo aizo zay perko aizo any izo ko ohatra il départ Berzika Remoranjeve ohatra any Andriamantoa Remoranjeve mialatsiny fa namako izy de atako Remo firena miteny anao ane de mba zavazavao kokoa inona zavatra nitranga teny andafy varatra mba le il départ misy influence na lobbyina matanjaka be ambadika be de be zay mitranga rehefa mipetraka amin'ny fanontaniana zany ohatra hotononiko ty anarana orinasa anankiray ty Bet Planète zay fotsiny fa izy koa ngerakoty misy fiteninay zay hoe lorsque la voyeniko manao maletsy lorsque la politique aussi entre par la grande porte lorsque la politique entre par la grande porte le droit sort par la petite fenêtre rehefa miditra amin'ny varavarana varavarankely fa ny tena olona zao ny lalam-pandrenana eto ambony eto impino vany lalam-pandrenana ny lalàna amin'ny feny olombelona eto ambany lalam-pandrenana amin'izao fa milahatra zao izy dikany zany ara dika miteny malagasy zany de moramora kokoa ho an'ny vody fanjaitra ny miditra ao amin'ny vodiny rameva ary idiran'ny mpanan-karena ao anatin'ny vodiny olona manitra satria le lalàna lasa tsetsinao ambany rehefa mihitsy le resaka ara politika de ohatrany tsy hitantsony lay izy ahoana moa zany tena vandiantiany ty tokoa
eny tena ny zavatra manahirana koa zao misy zao ny fitondrana am'izao régime fiantso azy izy pérégime de misy re fitondrana teo aloha de iny afaka tononiko am'izay Ngaira Jonarmapianina talohan'ny Ngaira Jonarmapianina de nisy transition talohan'ny transition de nisy Ngara Valomanana talohan'ny Ngara Valomanana de nisy tsiratsiraka misy aorina zany rehetra zany ary mbola misy dokam-barotra qu'est-ce qu'on en pense Misy plan vavandray hony ao amin'ny KFC namoaka lunchbox ahony le rony. Lunchbox is here baby. Box aray misy poulet KFC am'le tsirony sava be. Misy frits mofo. Ndao lunchbox zany Isan'andro mialatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 1:00 hatramin'ny 3:00. KFC à Courdigna, KFC Tana Waterfront, lunchbox KFC 9 900 ariary. Minana finaritra reo. Finger licking good, KFC. Vaovao be Gino dia zava-pisotro amin'ny tavoahangy vera 10 centilitatra 2,20 monja eny amin'ireo mpivarotra mahazatra anao. Misy tsiro karazany telo Gino Cola, Gino Limonade, Gino Tropical. Gino. Trinquons et levons un verre Coca-Cola au bon repas et à la bonne compagnie. Achetez dès maintenant 2 bouteilles de Coca-Cola d'1,5 litre et obtenez un verre collecteur gratuit. Coca-Cola, ensemble, c'est mieux. Kubaena kundu. Kubaena fresh. Kubai, be otrikay, mety ho andrety. Kubai, 10 ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo koa ny hafa. Kibanao softy toa azafady. Merci Ay, softy toa. Eona zany ny fandehany toa sao. Tony tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy nefa matevana. Ay. Marary kibo ianao zany. Alors angamba indramo kely aloha zany papier toilette softy toa anao zany. Merci rangahy. Sao dia mba misy WC azo kely aloha zafady. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Soft Doux. Misy ny mandry aloe vera, lavande, vanille. Rehefa mba mivoaka any ianao dia aza dino savony Ok. Ay, oka aloha vetivety. Fa misy sinina. Dia mba hividany savony fanasana amin'ny vovo-tsavony anasana mba kokay. Ary raha tonga dia savony zantany hovidiny savony amin'ny endriny lava kokoa milanja 700 grama azo ampiasaina amin'ny vatana anasana lamba na anadiovana ny kojakoja ao an-dakozia rehetra. Savony glycériné manadio sy mandroatra tsara. Savony zanta, savony fampiasa amin'ny rehetra. Araroto ny tolotra manokana Cosmos mirindra hatramin'ny 7 Aogositra. Mividiana dinizao ary aloavy tsikelikely afaka ray volana. Tsy izay ihany fa isy fanomezana azonao isaky ny vidy entana. Eny amin'ny magazay Cosmos ary ny fotoana vonona indray ianao ireo tompon'andraikitra eny amin'ny magazay. Ny andindiny eny amin'ny magazay. Cosmos, votre partenaire de confiance. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ao anaty miantsona dia afaka mitena hoe ilalao na tsy ilalao dia afaka manao misy lalao jino. Allô? Ien tompoko. Miaraba tompoko. Salama tompoko. Ilalao. Lalao ianao. Anatina sofido. Ilalao. Ahoana ny fomba fahandro lelan'omby sy pitipoa lefa. Alaina ny lelan'omby? Tsenao ve? Zao mitany loko hita ao amin'ny fonosan'ny Softito. Mitany loko hita. Loko zay loko rehetra hita eo. Zay hitanao fotsiny. Anankitelo mitany anankitelo. Misy bleu ciel,
eny tompoko de bleu marine eny tompoko de maitsomaitso eny tompoko aza miala ianao fa raisin'ny teknisiana ianarana ianaranao vetivety io hitanao io mankasitraka tompoko tsara ery zany hafanana ato zany miarabantsika rehetra salama tsara efa nisy nahavaly aloha oui amena figo ay ve tsy mazaka ve miandry anareo ihany a miandry anareo anatin'ny resaka antso moa zany aloha de sady manipiresaka ihany ao anatin'ny hoe fiverenana manao seho sy ny sisa ohatra anazy zany za angamba ny artista mifandramatra amina mpikarakara anisany hoa anisany zay tsy asina mihitsy ena masoka hoe tsinjovona satria reny no maka andehanao seho raha miresaka fampisehoana fantatritsika efa be deabe ny producteur nanana anarany tsy avy amin'ny fahadisoana indraindray aloha fa avy amin'ny zavakanto sy avy amin'ny mpijery fa ny fiarah-miasa marobe amin'ny resaka hoe producteur de ny toerana fanaovana azy na ny toerana fanaovana fampisehoana dia ny mpikarakara amin'ny ankapobeny zay matetika ny mpikarakara de misy fikambanana ohatra mila mako autorisation aminao davy zay raha gota raha manao seho anao aty zao miarabe tompoko salama tompoko banao salama daholo ny mpiain'ny radio RDT sy ny mpanolotra tompoko tsika angamba ny tsila aloha fa mba ilaza kely zava-mitrangy eto Madagasikara ty vidikaina ty ve aminareo mety mbola hidina sa hiakatra foana mandrapatonga ny 2023 fa ohatrina le izy zao ohatra hoe miakatra 5 isan-jato farafakely ny rehetrarehetra na menaka na simon na mangina fotsiny efa manenty findronon-drano azy zao ny aloha zao feoko ny hidina haiko na hoe le mpitondra ve mahay loatra sa le mpitondra tsy miasa fa tena le vahoaka aloha tena torisma mandeha rehetrarehetra tsy miasa very ono ramse izy io ve hitanao raha ohatra tena misy teknika ara-barotra sy fomba fijerena ny fomba fanafarana etana ny resaka etra sy ny fomba rehetrarehetra ohatrany hoe madio sy malalaka tsara ve mety hidina ve raha fahitanao azy raha hainao manokana midina le satria jereo ny vitogazy zao midina satria mitsinjo ny tontolo iaina antsika vokatra roa ny azontsika tsy mandohetritsika ny vitogazy de mena ny fandotona ny tontolo iainana mena vidina gazy fa maninona vidina simo tsy mety mena fenao ve mahita hoe ny etra sy ny resaka hoe fanjakana manome alalana ohatra ny tsy de manome alalana be loatra ny tena hoe orinasa malagasy fa somary manafatra matetika ny lasa mahazo ny tsena ka tsika na mpanatenaina fa hanamboatra mpanosy-menitra lehibe indrindra tamin'izao tsy vita lasa manafatra tsika ny rony efa miakatra faizan'le mpitondra ny fahitako an'izany ny zavatra misy angamba aloha misaotra anao nametraka zay fanontaniana zay ny zavatra misy angamba aloha ny hoe hidina mety sehatra vitsy ihany mety hoe hidina ny miakatra matetika zava-mitranga fa midina mahalana ny mijanona amizao ny voasary hermady voasary makilana no miaka midina de ny kola kola mampiakatra mijanona amizao ngamba no matetika ezahan'ny lafiny anarena misy vitin-javatra amizao tsy mihetsika eo zay ngera miakatra de miakatra ronjato de midina 10 manahoana tompoko tsara zany ahoana mombanao ndao ilalao ary zao raha ny fantanina ho anao aiza avy any toerana ahitana ny softido zany hoe mpivarotra zany épicerie station marina aza miala fa tena mahisy raisin'ny station balnéaire ery station balnéaire itasy misy ihany koa zay vao nisokatra tsy ela mariana fa ny station balnéaire anareo mijery film tsy fanaovana balina koa fa filomanosana station balnéaire ny Matasoa ihany koa izy anao balina marina faux de talon eny amin'ny épicerie grossiste tranombarotra lehibe station service zay no ahitana ny softido mifarana atreo ihany koa aloha zany lalao softido amin'ny satria olona roa ihany mahazo de rava mahazo alahelo nefa zavatra be bebe reto za aloha nahazo am'izao zany de eo mbola 20 cm ny asa aloha
tsy tsiko ny ako tsy tsiko nya tena ampiasaiko misy le izy le anareny afaka miditsika afaka miditsika fa raha ohatra hoe raha resaka varotra ohatra salama indrindry salama toka ahoana ny fomba fanaovana henan-kisoa sy ana-majinika mikasika an'le resaka kolokolon-dreny anaka angamba ny tia fa resaka heny matetika foana fa azo tairina foana ka raha sorisory aloha fa le mila sezisiana zany ny fanana an'izay tratra fa tena nanao an'izay zavatra izay satria raha ohatra ka hoe andeha gadra fotsiny izy fa tsisy faninjehana le fananana rehefa efa nanao an'izay daholo ny rehetra rehetra fa rehefa voakitika any amin'ny marary azy izy satria raha ohatra hoe kolokolo ny avitany trano be dia miverina ny fanjakana ny trano be dia mino aho fa tena tsy hoe tsisy moa zany fa hena atahotra kokoa ny olona anao an'izany kolokolo zany misaotra toko makasitraka indrindra so ihany fa trano be no ny olazainao fa ny trano kely tsy manina trano kely zany hoe ny dosy zany kadia trano kelyko dia miverina makeo amin'ny resaka entantsika matetika zany misy ny orinasa manafatra izy dia mivarotra misy ny orinasa mamokatra izy dia mivarotra misy zao orinasa anankiray izay tonga dia fantatritsika le tiako tenenina ohatrany tsy fantatra hoe nanahoana fa ohatrany tsy dia hita loatra eny an-tsena ny entany amin'izao tsy hay izay olana aloha fa iny aloha ambadika iny zany karaha tononona manjary manahira miarahaba resaka somary miteny mafimafy kely ianao ie lazao zao tsy avataran'ny fanjakana hoe raha ohatra ka mahodiny tsika dia mety moramora dia ny afarana atao be dia be mihitra fa manino zay tsy atao zay zany mbola tsy mety azoko izy ny afarana atao vitsivitsy le izy manko angeny tena olana nisy filazana fa hoe économie libérale dia samy manao zay saim-patany miara-mirona dia samy manao zay vidiny tiana atao ny eo anelanela-panahany tena sarotra raha ngahy ity tena rehetra manao zany fa tena kolaka fa tsika tsy maheno zavatra tsotra ny satria atao fotsiny zay ny tena marina tsikitsikitsikitsik softido dia resaka entana eny an-tsena ny zavatra manahirana indraindray tahaka an'ilay nataonay tamin'ny alakamisy izay ry godara tamin'ilay nataonay tamin'ny 20 jona izay ry zareo zavatra tena malagasy no natao karazana loka dia misy foana ny ampahan'olona miteny fa ohatra ny hafa baraka ohatra tsy dia eo amin'izay lafiny izay mihitsy ny tena olana goavana be hoe ny zavatra eny an-tsena matetika dia mividy tsika ka mividy dia ny antsika indraindray ny amorano ohatra ny ataontsika antony hividianana an'ilay izy fa mila fifampitaizana ilay izy hoe ny ilana ny entana ny jerena aloha raha ny atao hoe erarisiana ny fomba fandaharana ny antony hisafidianana zavatra anankiray dia ny vidiny tokony mandeha faharoa na any amin'ny firenena farany izay mahantra azy zay na any amin'ny firenena farany izay mahantra azy amin'ny ankapobeny sika matoa tsy dia salama marary kibo marary vavony marary saina ny akabe betsaka omaikinareo arary saina eo meo tano ampiratany malagasy a le tany eto Madagasikara atoroiany gaso aho hoe ohatrina ny azahoina tamin'ny mpanjakana maimaipoly ny lalana maheo atoroiany gaso aho fa misy lalàna momba an'izany ange igodara mahay lalàna be io hoe tsy ahafantatra an'izany lalàna godrony io hoe misy lalàna momba ny fanana tany azahoin'ny malagasy teratany malagasy tany mpanjakana maimaipoly efa mitsandraka anazy karakara izy zala zavatra misy dikan'izany alefa fa alozana miady amin'ny karana ety anany ety eo tsandro se zala asespisarnandro eto zay mandra-pahatonga an'izay sure mastoa makasitraka indrindra
Maly moa ianao dia niresaka an'le ahoana fomba zahoan'ny tanora malagasy tany. Raha manam-bola izy dia mahazo tany. Tanora malagasy io zany a. Fa l'izy manko ohatrany hoe jerena hoe olon-dehibe gasy no mahazo tany fa tanora gasy tsy mahazo. Manao ny ianao? Ia, Vatia Tamatavy a. Maninona? Sakitaraina kely hoe le lalana eto Bazarikely io efa amatona ny tena lava gazy rehefa avy ny orana tena difotra tsisy andehanana mihitsiny. Tsy haiko hoe iza tompon'andraikitra amin'io fa tena efa amatonany izy io. Fa ro manarakarak'izay mbo sakitaraina miresaka jirama. Ny ranao tia Tamatavy dia presque matetika maloto foana manoatra an'ireny rampotaky ireny menanay nefa ny vidin-drano lafo mitangana isan'andro. Dia le pression ana rano raha vao premier étage tena tonga dia tsy tonga ny rano mihitsy raha vao eo amin'ny premier étage. Ka presque ohatran'izany matetika mihitsy izy ireny. Cité immobilière? Non, zay aty Antanambao Any Antanambao D'accord. Forêt zay fa dia lavaka zany mbo jerevana kely. Merci aiza Melville. Satria toko nefa izy tena hoe tsara Tamatavy zala tsara. Tamatavy ty fohy lely. Zay le lira vao nataony tata. Fohy lelany. Ina hoe be ny vehivavy le laharana tarby misy amintany dia verina tonona aminareo 032 laharana tarby afaka hitsoina ny rivotra 032 32 05 266 na 033 65 00966 na 034 30 87 mbola mibitaka avy misy le numéro am'le verina ny appel faly le numéro tonono tena lasa ndray tin. Salamo. amin'ny anarana teo fa aza miala ianao fa raisy menao ambadika ao. Dia somary misy manindry indray ny any amin'ny faritra atsimotsimona Antananarivo any radio atsika. Ny fanontaniana napetraka teo zany dia hoe iza ny tompon'ilay hira hoe I'm your baby tonight dia iza no namorona an'ilay hira hoe quand Jimmy dit what I say. Dia zay mahavaly an'izay dia anome Sophie Doray amin'ny any tanàna. Fa ty tsy azo kitikity atsika. Efa manana fidy. Tsy mahazo kitikitika antony. Ary amin'izao fotoana izao dia efa rasoa fitiny any fiantsoko ny le tovavy le dosodosy ireny. Ahoana rasoa fitiny? Izy ne atao anarana papezenika. Ka tsy ahoana rasoa fitia? Ay ve? Mba mangataka rehefa avereno kely ao dia ve amin'ny jirama fa raha ny zavatra niteneniny tao fanohatra ny zavatra niteneniny ny zavatra hiteny amin'ny fa manao satroka ianao zao. Ohatra zany eo amin'ny fandraisan'olona, ohatra zany eo amin'ny fampidirana rano sy jiro. Ianao ve efa mampiditra efa nahalo vola, mbola ampiandrasana enimbolona fito volana fiarina zay vao ampidirina le izy. Inona zany le hoe payer avant de consommer. Zay zany lafiny anankiray ny faharoa mikasika ny jirama ny rano nge ny code de l'eau sy le lalàna ny rano efa ny commune maninona ny efitanina renivohitra mbola alain'ny jirama ihany fa maninona lamena ny commune nefa ny jirama nge tsy voatatan'le jirama amin'izao fotoana ireo ny jiro fotony zany no tokony anazy fa ny rano efa tokony ho an'ny commune zay io lalàna loi zay ka raha ohatra ka tsy ampiaro ny lalàna io fa fautao io ny député rehefa tsy ampiarina dia soa fa tsy mety zany hoe zavatra efa appliquena dia tsy mety le hoe mbola mitazomy jirama ihany ny rano fa maninona tokony hoe jima na rama rama zay jirama ny anahy moa zany ty antaniko fotsiny aloha satria teky ny volana jolay fa ny facture volana jona ny jirama le resaka A4 le aterina ry zareo jirama fantarareo za hoe aiza tsy tonga le izy ka tsy haiko hoe sao dia mandolonareo ka tsisy na vovozany alikako dia hoe lasanareo nandeha fa le izy aloha tonga atao anatin'le mivolako ihany le izy fa le taratasy hoe tsy tokony ho tonga any ihany satria misy anaovako an'le auto relevé le izy rehefa avy eo am'le tapany ambany le tsy tazany maso iny mihitsy satria 1,75 solomasoko zany dia hoana zany anaovana an'iny sa napetraka rano rafotsako le izy sa napetraka rano fokotany dia afaka alaina le izy dia arakarakanareo io aloha allo manao ahoana? Zay very goto mahazo milalao amin'le teo. Salama toko.
Ninazy zany fanairana kely momba ny ao amin'ny ministèran'ny varotra na ny opérateur régulation ny vary eto Madagasikara. Tokony zany de zao de efa tokony etiketika zareo satria raha vao tara ny importation vary avy any ivelany de mety etsika be indray ny grossiste opérateur riz local. De hiakatra be indray io vary io. Fa tokony zao zany de efa tokony manomboka ny importation vary avy any ivelany zany e. De amizay mba tsy hampiakatra loatra am'le vary eto an-toerana fa mety rehefa tsy maintsy manafatra de efa tokony hanafatra betsaka zany de zao e. Fa io zany raha vao miana any eo indray sanatria ny fanjakana na tsy haiko zay mikarakara anazy miakatra be ohatrany tamin'ny herintaona indray io vary io. Sabe zany efa tena sérôme sy tip-top ny resaka zany raha izany satria amiko ny zavatra teneniko ny fanjakana fotsiny aloha raha de izao amboary ny fomba igerena ny atao hoe comptoir de riz raha misy an'izay aiza daholo ny lalana ivoahan'ny vary avy aiza de any ny ataovy priorité amin'ny resaka lalana aloha RN44 io ataovy misy fatsivela aloha ataovy vita aloha io ahafahana mireguler kely sao de mba afaka midina ihany reny vary eto atoerana isika ho azy mbola tsy namoaka le siloa rehefa noany vitsikely siloa-pirenena afaka nalainako efa tsy miasa izy arafesina fotsiny ohatra ka manahirana manko ao anatin'le izy de izao inona ny fotodrafitrasa efa mitsangana ndraindray sao de hoe amboako nambon'olona le izy de lasa manahirana raha misy fotodrafitrasa nefa natao saisie ohatran'le resaka le nataontsika taloha e tsy aloha ve ny usine anankiray raha ngany recrutena olona zany de tonga de natao jadona be anao misy anao ampiasaina io de vahoaka ny ampiasaina ao toy izay narodane ny rotana ny manta omeo tany be dia be ho any tanora malagasy amboleny vary de midina ny vidiny vary ary misy tombo mivokatra fanjakana moa itenenao io zany zao ka iza tamin'ny mpanjakana nge mibetsaka eto Madagasikara maheno zao le fanjakana zany anao mitenen io système le tenentsika efa tsy olona tokony maheno izy misy ary eo aminareo isa maraina ary misy tonga eo aminareo misy avy fanjakana misy maraina tonga Nino ka, nino dia avitainy ka. Mamboly vary ny tanora mitombo tsy mividy vary tsony amizay tsy miresaka vidim-bary tsony tsika zay fa mihinam-bary fotsiny. Oke, masitona tena vonona ve nareo tanora tompoko mboly vary misy tonga isa maraina aminareo fanjaka misotra betsaka raha misy tena zany ela moa fanjakana tonga maraina on nela fanjokana manao nareo avaiza moa za miato zany zao avany iosy antanio Larisa antanio angazy ianao antany Godard fidirana vatana tsony ngano mifoazy mbola miverina ka efa iverina moa zany fa tsy mbola iverina efa iverina de tenenina eo foana nareo diana vatana efa miandro foana mantsy zay fa tsy tafidy sadoly ianao mihaino foaza miandro teny midina avy amin'ny lehibe zay teny midina ny rasany zareo zay mihitsy mampalahelo reo Satra betsaka Kim Rarso. Zay de vandravandra be le vao masony Larisa be maso be. Ay ionjiny. Lova. Ay lova makony. Tsy tadidiko tsony. Lova efa nahita Larisa ve anao? Tsy tadidiko tsony. Efa hitanao vao masony Larisa ngeda be le vavorony. Ay moa io jambe any tanora. Maratsiny lary tian'olona. Tiany zareo le izy nefa tsy Salamo. Merhaba tompoko. Salam. Manao nareo? Salam zay tsy sady aty andalana fa ohatrany tehiteny fotsiny hoe rehefa fifidianana zay be sponsor be azafina fa reny le fototra ny problème satria arakaraka ny fampanohana anazy hoe ianona sy anona no nazy de mitokony marché ohatry ny sponsorina rehetra ihany de manome vola betsaka no tokony marché rehefa manohana vola zao izy amin'ny candidat zay amin'ny 10 milliards fa anay ny menaka de zay tiany atao eo zay amin'ny an'izao fa anay ny vary de tsy maintsy kakana daholo de akoatra amin'ny fanohana ara-bola de zay le fandiona izany rehefa mifidy zay hitanareo be vola loatra tokoko azafidina fa problème hoe de samy manena ny vary hoaniny aloha fa hoezana
amiko zany aloha raha le resaka le hoe priorité amin'ny zavatra tokony atao aloha tany aloha resaka kolokolo sy fanenjena eritreritro ty fa le resaka vidim-piainana aloha atrehana aloha jerena de miresaka vaksiny sy ny fanazavana momba n'le atrehantsika an'le toy an'le fiainana amin'le resaka hoe covid-19 sy ny fisiny sy ny sisy ny any ivelany jerena de atao zay mba hampiarana an'le méthode ety amintsika hoe inona ny mety zaho aloha zany ny zavatra tena hitako foana hoe olana ho ady za efa natao vaksiny tsy hitako zay mba tompony kely ho azy zany hoy aho fa tapaka nga izy tapaka makeo am'le resaka le bandy teo nge mifameno am'zany resaka koaty zany satria raha ny fambolem-bary ny tena andao iovoko voany eto mety misy zavatra miova ihany fa ohatrany tsy de tena manovokovoka amin'ny fambolem-bary fa rehetan tsara le mitsoka sy mamboly vary tsony satria am'le hoe misy milaiso le vary le izy io no raha boribory vetaveta cercle vicieux raha voalana ny fandriam-pahalemana de tsisy amboly zany any ka zay ny tena olanako Allo? Mirabo. Manao ianao? Ya, salama tompoko. Ya. Papalora. Tsy papalora. Mety. Sady hanao fitarainana am'le rano ty Mahamasina. Misy tio vaky zany eo amin'ny Peterpont miakatra makaty Avaratro Mahamasina efa ela le izy. Mbola tsy vita? Mbola tsy vita le izy hatramin'izao. Efa tamin'ny volana juin hatramin'izao miantso jirama foana fa ho relancena de mba manaitra le jirama azafady indrindra. Manatona akaiky be anao de rehefa akaiky tonga de ianao foana jirama taitra izy am'zay. Ianao foana moa le mitaraina hatramin'izay eny am'le Mahamasina. Le rangaly manao satrobory hitanao le rangaly manao satroka bory ohatrany satroka silamo iny iny koa efa nitaraina teo izy fa mahagaga kosa zany Zay tsy somary ambony de tena mijaly be nareo am'le fahazahoan-drano. Ia de mba manaitra le jirama jirama Makasitraka tompoko io. Satra tompoko. Ary fa nisy fatapahana ny rano tamin'ny herinandro fa nagagana hoe tsy nanamboatra an'le izy ve zany zareo natonga n'iny rano tapaka tamin'ny herinandro iny fa de tsy fantatro hoe inona ny zavatra nitranga tamin'ny rano satria maloto be ny rano tapaka de avy eo maloto be de misy manamboatra rano. Arabe. Salamo. Salamo, avaty Analamahitsy. Analamahitsy na. Bona embouteillage io? Comme d'habitude ko na resaka comme d'habitude. Zany Tananarivo ohatry nefa tsy selifitra tsony ho an'ny tanora zany efa lasa ny lava orona daholo zato mpandam-bola be satria ahoana marina moa zany natao raha ohatra ka mba te azy tany ny tanora misy lalàna zany ozy de namana teo Ianao va efa nanao service national? Mbola tsy nanao. Tsy mahazo anao. Manao. Tsy mahazo anao. Tsy mahazo anao. Isy manao vaksiny koa ve? Mila mboarina lalàna mila mboarina lalàna hoe ahoana ny zavatra atao mba ahafahana mahazo ny zavatra tokony ho azo ho an'ny malagasy ho an'ny vazaha. Mahazo tany ny tanora. Zay tanora firy moa zay efa nahazo. Tanora firy zay efa nahazo. Nanao service national le afaka mangataka fa manana taxenao service national. Manana 10 hectares izy. Aisako kosa zay. Ia. 10 hectares mihitsy. Panjakana. 10 hectares ho an'ny tanora anankiray navita vavaha asa tanindrazana. Fantatrao zany vavaha asa tanindrazana zany. Karazana asa tanana maro. Vavaha asa tanindrazana ina service national. Service national. Vavaha asa tanindrazana taloha de service civique. Service civique. Zany hoe ny tsisy tsony izy io zany satria nisy le resaka teny be tongolo zao hoe anaovana inona tsara moa le izy ahoana zany Eo indrindra manko hoe ny fambolena aloha zany raha le jerena teo iny tsy zarizary iny famboleny noho izay antony hoe tsy fandriam-pahalemana lazaina eriky zay kanefa tia ny tanora mena tany sao dia amidiny amin'le lava orona indray avy eo. Eny ohatrany rahafaina menaka misy fanarana le izy fa tsy azo amidy fa tsy maintsy ajariana. Tsy azo amidy moa fanafodina ina fanafody kibo. Tsy azo amidy fa mivoaka ny Fast and Furious 9 Ty azo amidy zany fanafody miaro ny arety hijery mafy mihitsy. Sa matahotra. Ohatrany andeha androany izy iny raha tsy tia zao. Fa contrôle zay ty moa fa misy an'le vehivavy atao hoe Fernandez zay eo amin'izy. Vola velona izy io. Vola velona tsara ka.
tary izy tena vola velona mahavelona taranaka faramandimby. Zay tsy manao kasibosy ohatran'ny filanja lany tamaina reny andalana. Marina mafy. Tiako kosa zany. Filanja lany tamaina zay tsy manao kasibosy. Vaovao be Gino dia zava-pisotro amin'ny tavoahangy vera 10 centilitatra 2,20 monja eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Misy tsiro karazany 3 Gino Cola, Gino Limonade ary Gino Tropical. Ny Zoma fa 30 volana Jolay manomboka amin'ny 7 oraly be mozika manolotra ho anao. Efa sasany latsaka 10 iarahana amin'ny Samuel io anonni ao amin'ny Relaxio Buffet Bypass. Izy ihany koa ny fivarotana t-shirt, CD audio, DVD, karaoke Samuela. Ny tapakila dia azonao jifaina manomboka ny 20 volana Jolay ao amin'ny Nektaraka tapaka. Iaraka ivaso sika itetin'ny taona nanomboka tany amin'ny album mampirevo hatraty amin'ny album raha teo ambanivola. Partenaire RDJ. Efa sasany latsaka 10 iarahana amin'ny Samuela. Ny Zoma fa 30 volana Jolay manomboka amin'ny 7 oraly ao amin'ny Relaxio Buffet Bypass. Kibanao sorti toa azafady. Merci. Ay sorti toa. Ona zany mifandeha toa. Tony tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy nefa matevana. Ay. Marary kibanao zany. Alors ngamba indramo kely aloha zany papier toilette sorti toa anao zany. Merci ranga. Sao dia mba misy vese asindramo kely aloha azafady. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Sorti-Doux. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Hé, rehefa mba mivoaka any ianao dia aza dimy savony. Ok. Ay, okaloha vetivety. Fa misy inona? Dia mba hividany savony fanasam-bilisy vovon-tsavony anasàn-damba koka. Ary raha tonga dia savony Zantany hovidiana. Savony amin'ny endriny lava kokoa, milanja 700 grama, azo ampiasaina amin'ny vatana, anasana lamba na anadiovana ny kojakoja ao an-dakozia rehetra. Savony glycériné, manadio sy mandroatra tsara. Savony Zanta, savony fampiasa amin'ny rehetra. Fantatrao ve ny vaovao farany? Ny application Assurance Ar fanavozana lehibe ho an'ny tontolon'ny assurance eto Madagasikara. Miaraka amin'ny application Assurance Ar ao anatin'ny postinao amin'izay ireo momban'ny assurance eo no eo amin'ny fotoana rehetra naiza misy anao miamora araka izany fitantanana ny contrat-nao, ny fisoratana anarana amin'ireo toly, ny fandoavana cotisation ary ny fanarahanao ireo dossier rehetra. Asidy anao amin'ny alalan'ny www.ar.mg ihany koa zany. Téléchargeo haingana ny application Assurance voalohany eto Madagasikara ao amin'ny App Store sy Google Play. Application Assurance Ar eo anilanao lalandava. Assurance Ar miaina sy miary mandrivony vato. Miakatra foana ny vidin-javatra. Ay zary ny ahitana vidin-javatra tena mora amin'izao. Kibo! Efa misokatra Kibo. Magazay vaovao be amin'ny vidiny ambany be. Olon-tsotra ve ianao? Kibo Pandrara. Kibo Panzinjara. Kibo Louise. Izay entana vidianao andavanandro hitanao amin'ny Kibo avokoa. Ahitana marika isan-karazany ary maro safidiana amin'ny Kibo. Mora ranao laribio akaiky ny sanifera. Bafetsy e. Fietsena mahazatra anao fa amin'ny vidiny mora kokoa. Kibo, je gagne gros. Attention, vous voulez regarder tout Canal Plus pendant 15 jours? Réabonnez-vous et accédez au meilleur du divertissement sur les bouquets Canal Plus. Réabonnez-vous vite. Les bouquets Canal Plus. RDJ am Siv Maraina. Sodivitra. Atao kokoa daholo ireo namana rehetra izay atao hoe nandalovana omaly anisan'izany any ry atanjombato ry amin'ny tranobe ry tsy azo tenenina ange zareo misy style raha vao tenenina. Azonao? Zaso zany tenenina zany zaso. Kokoa ary am'le tenenina zany hoe trano be dia be dia be le trano be dia tsisy mahafantatra hoe zay. Kokoa nareo am'le trano be le misy étage anankiroa kokoa ihany koa ny ry ampitan'ny firaisana faefatra kokoa nono. Raha lehilahy no tena zany anahirana. Kokoa nono. Kokoa nono ny teny kokoa nono. Ya, zay ny kokoa anareo avy aty amin'ny honora zay
nareo moa le retsika film jereko de tantaraiko anareo teneniko azy mijery fa tena ratsy l'enfant rêvé ny titre l'enfant rêvé zany hoe tovolahy anankiray nananjanaka tamina namany couple anankiray zany le izy de nasirika zareo le izy rehefa avy eo satria nifankatia miafina zareo samy manambady zany le couple anankiroa de bevoaka le anankiray efa niteraka anankiroa fa le bandy miaraka am'le vadiny tsy miteraka de zay le fototry le tantara ratsy ny olana am'le film ratsy taveleo anao hatramin'ny fin mana tena fivoarany laona l'enfant rêvé ny titre zany hoe mety misy mijery an'io de miteny hoe tsara any fa ao anatin'ny fomba fijery zany satria ny capacité visuelle misy montage misy technique misy dialogue anaty izy ny antony de miandry de misy azandrasanao de zay ny ratsy amiko zany rehefa mijery zany loatra zany ninjatra menaka zany masisy menaka refa ratsy ratsy zany hoe tsy midika hoe subjectif be am'teny zany réalisateur ny acteur ary le acteur am'zany bandava sokotra bezameka azy taly dadany zay otra bezany zany on le ragna le bandiny acteur izy io zany manatena film mbola tsy hitanao eny tompo misy fanontaniana mba tiako apetraka eny tompo famehana ara-pahasalamana ve mbola misy misy eny tompo eny hoe de misy an'le famerana hoe taza mbola mivorivory aloha raha ohatra azo atao sy misetra fa tena mahavarina anaraka eo ampitanay eo apefilo io teneniko io eo apita so de misy manao kokoa eo apita eo eo ndray tena kiki mihitsy fa tena didipotro io ahira maraparain'ny andro io tena manovokovoka manditsapika fa mandiany matenenle olona hoe le son koa azo atao mafy le izy atoandro de rehefa mba manomboka matorana any hoe mba hena kely zay mpanao fampisehoana de azo resanany zany mihitsy fa rehefa mba maminy ora fatorina ery aminay ery zao tsy haiko amboinabo sa iny io azo atao somary mba moramora ngely izy any ambony fandrina any la mahita tory foana ara iza satria la fazatra fa manodidina manodidina de lizy ny tena mahasosotra raha ohatra ianao zany tsy mandeha amin'iny any apity na ry amin'ny tetezana enisotro na mandeha amin'iny anosopatrana sy rehetrarehetra iny ianao de andana miveriny verena lalana tonga eo patrana kory ara feo nosy fotsiny de verena lalana fa tsy azo lalana eo ianao fa de bahana zareo arabe io fiako ty ary io raha mbo sendra tafiditra eo ara ny fiaranao de azony ohatra zao kapokapoka sy ny anina sy ny fiakarana eny amboniny mipetraka ambony kapo etsetretreta tena za tena mitaraina ihany aloha mitaraina izany tsy maninona ho ahy za rehefa mandeo de efa mahazo an'le iny jokobe jokinay iny avy la jokinay tsy maninona fa ny olona hafa tena mijaly be kosany aloha de le feo amin'ny alina sy lay tena mahavarina ana de zay ny tsoko an'lay antso avo eto manao hoe mbola ve kosy sa tsisy intsony mbola misy ka mbola misy ny amena ara-pahasalamana ary anisan'ny zava-dehibe ny hoe za atao mitangorongorona be civil de tsinaka fa misy ny zavatra hoe zany hoe karazana hoe droit moral zany amin'ny fiarahamonina tsy voasoratra tena zava-dehibe zany amitsika malagasy dia misy zany hoe nazavadehibe amin'ny civil zany fiarahamonina zany tsy voatery fa zay zay ny zavatra tsy fa tena zavatra malahelo zany de le atao hoe tapage nocturne zany zay lazainy namana rehetra teo hoe tsy tapage nocturne zany hoe mba hahena ny aviny feo rehefa mba alina kosa satria misy ny olona sasany matory marina fa nahazo alalana ateurantike okaikoa fa mbola mahita tory ahako raha izany zany nanontany lay filohan'ny fokotany misy tsisy alalana zany ny fanaovanao didipotra mahazo alalana izy anao an'ilay didipotra le fety amin'ny andro atoandro fa tsy amin'ny alina oh my god fa rehefa le princesse manao oh my god ahoana le my god misy hoe farany tandremo fa manjara fangaro kosa zay angamba aloha ny tsara mba pitapitaina foana amitsika na de atao hoe tsy misy fety ara tsisy ninina fa de tinge mozika koe nangy atao tranoko any aho ka zay tiako ataoko amin'ny mozikako alefako fa tsy mitombona re zany tompoko fa misy ny lalàna mifian'ilay hoe tsy azo atao ny manao la mozika mafy be mitatatata na ao atokantranonao azy
Zay ny momba an'iny de mahakasika andray ny vidina entana hoe miakatra sy midina teo izy aloha sarotsarotra ihany ny ilazana hoe idina le vidin-javatra fa ny manezaka angamba ny fanjakana ny janonan'ilay vidin'le eo tsy ekarany satria mofo dopaina zao efa ela ary io namitaka anay io tany amin'ny fivanianana tany Ivelamosy zay ny eritreritra hoe mofo anankiray de asiana idibera de hoaninay zany hoe manana ray avy fa mipetahana idibera ara le mofo anankiray sanina bera laniko ny atsasany tsy laniko tsy mitovy ireo mofo ny mofo aty amin'ny Jeribor sy mofo any an-dafy samy mitovitovy ihany ny alabany fa nosorana dibera fa tsy laniko ny atsasany fa fefany de vita zany eritreritra hoe petahako ty hoe vidin-javatra amin'ny ankapobeny zahako tena mbola miandra ny fanjakana sy tompona ndraiky sarabatra mihitsy ampiseho ny fahaizany mba raha afaka manao an'izay satria hoe ambony latabatra fi azo atao le izy raha mpiarina vi azo atao le izy ny famaliana fa ekonomia libérale ny mpiarina eto de varotra libérale zavatra mitrangy eto misy fotoana nge nareo tompona ndraiky ka midina eny an-tsena mijerijery grossiste misy fotoana nareo mijerijery mividy zavatra détaillé efa betsaka ny fanjakana ny teny hoe oambesanay mihitsy ny zao fa ny zava-misy aloha dia 2,000 ny kilao any iny ray raha mankany amin'ny tantsaha le tombony tsy maninona indray iny fefa any amin'ny panelanelany reny zany efa lasa misy spéculation be zany ny entana sasany ny atao hoe PPN zay entsika matetika zany de ny menaka ny vary ny siramamy ny sira ny sinsisy de ny lalana azo hoanina hoanina 10 minitra ny lalana vaovao rehetrarehetra iny zany de raiso ny le faso am'izay ny fandaram-pony ty misehatry maka zavatra ny mpamboly aloha zany sahirana mpamboly sahirana mpamboly satria ny lafiny fiarovana an'le vokatra zany no tena olana am'zareo mpamboly na ataotsika hoe vokatra inona na vokatra inona na mangahazo range ny mangahazo ange misy mangalatra mangazo ny olona misy mangalatra mangady vomangony olona efa voaresaka tsika teo ka le stominy iny misy adino fa misy ny tena mangalatra tondrangady zany hoe orinasa mihitsy zany le ataony zareo hoe orinasa mangalatra mangazo zavatra misy zany any ambanivohitra ary tsy de fantatry ny ety andrenivohitra fa zava-misy misy anakavina na mamboly voankazo de mamokatra be le voankazo de misy ankizy eo amin'le tokotany zany miteny mba omeo hoe de le tsy sarotony moko ny ankizy le mba tsy manan'ireny mangalary eo de sady miditra mody any trano jerena le izy rehefa kelikely eo le ron'le mangataka io mitondra sobika mivarotra eo amin'ny vavahady eo amidiny zareo zany le izy rehefa atreo amidiny le rony eo mivelany eo ihany ny duo VIP any body sy Njakatiana dia miseho amin'ny alahady amin'ny septambra amin'ny septambra le izy no miseho fa zao de efa tenitenenina io manantsika rehetra ao amin'ny CCSK le izy alahady indromy sesy no ipotraniny le izy alahady anankiray zany hafa de alahady manaraka indray koty lasa le ty mbola tsy miravaka lahady voalohany le hoe misy fitopolo isan-jato lalaoviny ry de lahady faharoa fitopolo isan-jato lalaoviny itsy mazava be zany fa hotenentsika manaraka hoe ohatrinona ny vidipidirana sy ny rehetrarehetra fa ny daty fotsiny no afaka lazana lahady 5 septambra de body mira fitopolo isan-jato Njakatiana 3 isan-jato fampiaraham-peo 7 isan-jato de ny alahady 12 septambra kosa Njakatiana 7 isan-jato ny hira ho ataony body 3 isan-jato de ny fampiaraham-peo an'zareo 7 isan-jato zay no mikasika an'iny de mbola CCSK de mbola veriko ihany koa fa ny jo dia eo ampefilo ihany no izy fa ny jo hafa zay hitanareo de tsisy fandraisany velively eo amin'ny eo ampefilo entako azavatkely le jo moa ohatranao vonaohatra azy le zany si ohatrany Z cher jo ndray hafa cher jo ka ary mako misy anankiray CHO tena che mihitsy le izy CHE
G.O. Shijo. Iny western western. Iny zany averina foana fa leo ampeflo ihany zany le hoe Sejo ampeflo. Zay tsisy akoatr'izay. Ka eny aizako misy Sejo ampeflo anankiroa. Misy le propriété industrielle, propriété intellectuelle tirany ny anarana. Le lazaiko anazy hoe ataovy an'izany any lafa manjary lasa PDB. Aza koa iteny ako ito ny Gino, Softy. Fa fandarana daholo ny Orange Madagascar. Marina fa hoe ny gasy zany hoe anarana tamboanjo. Fa ny anarana ara-barotra kosa tokony tsy tokony ifandraisana. Izy io na amin'ny lalàna raha vao mitovitovy dia tokony tsy manao le anankiray. Na mitovitovy fotsiny ary. Izay le teneninao raha hoe raha ohatra le anankiray manao hoe Sejo fa hafa Jo mihitsy na Sejo raha vao mifanakaikikaiky io dia fa tokony tsy mety le anankiray. Ataontsika amin'ny teny frantsay le izy misonne. Raha vao misonne le izy zany a dia fa ahazo ny lalàna enjehana le ray. Ohatra zany mandeha be zany restaurant ataontsika hoe Larissa na Gargote Larissa na épicerie Larissa. Dia akekikeo izy manao ohatra hoe Marissa andreo izy Sasonne. Marissa andreo izy dia le olo zany mahita hoe raha hoe lasary. Lasary efangaro amin'ny sambosy ny sambosovy. Efa ninana sambosovy. Efa ninana sambosovy ianao. Nem ovy. Efa lasa ry zalareo fa tsy miasa amin'ny RDJ intsony. Io zavatra io zany a azo ny lalàna ataony manenjika an'ilay satria zavatra fanao malagasy manko hoe varotra mivarotra raha manonaka eto, mofogasy eto, mandeha be, tsisy reriny eo, tangorona mampiasa ny kolasy eo, tonga eo daholo mpiasa ny kolasy mihinana eo, afaka ray volana misy manao mofogasy kely koa eo akaikiny eo. Ny tonga ihany ry mpiasa ny kolasy afaka 3 volana misy mivarotra mofogasy eniny eo, samy hafa ary afaka herintaona. Lazaiko anao fa 100 maro ry zareo no tonga mivarotra eo ary lasa tsena be eo. Zany zavatra zany moa zavatra hitany hoe fiainana gasy, miala tsiny fiainana afrikanina ve sa fiainana gasy fa zany aloha zava-misy ary taratra zany ny zavatra iainantsika eto Madagasikara ohatra hoe resaka varotra amin'ny ankapobeny dia hoe ao Anosibe tonga ao daholo ny fianakamby sy avy any ambanivohitra hitady vola. Zay moa tonga teto amin'izany namana ny teny hoe aty ny vola rofopotsy ny vola aty Antananarivo, zay tonga tamin'izany dia nahita ny teny an-dalana moa nahita vola dia aleo aloha rapitsy vao manomboka mandroaka fa mbola vizaky ny dia avy any ambanivohitra dia aleo tsy mandroaka vola aloha androany fa nahita mihitsy ny tena tamin'izany nahita 10,000 ariary dia nandrosondroso aloha dia nahita ray alina ariary dia hoe tena aloha mbola tsy androaka andreo volondreo fa aloha rapitsy ao vao manomboka mbola vizaky. Tantaraiko tamin'ilay namako ty izy hoe nanahoana ty nahafinaritra nanahoana teny an-dalana ary tena marina ao ilay teneniny lahy hoe ahoana iny vola rofopotsiny aty Antananarivo nahita ao atao ambony taroa nahita ohatrinony nahita ray alina dia avy eo nahita 10,000 fa mbola tsy nalaiko aloha fa ahoana ka mbola vizaka be fa rapitsy ao vao manomboka mandroaka natezerany dalana ohatrin'ny safoka ohatrin'ireny an'ireny dalana rehefa lazana zavatra zany. Izy io ny fomba filaza betsaka fa ao ihany koa nefa le zavatra tena marina mahakasika an'io hoe vola rofopotsiny fa zay tsy miezaka aloha tsy ahazo vola, zay tsy manao ny ainy tsy zavatra, manao ainy tsy zavatra zany hoe ao tafiditra daholo ny zavatra be dia be azo lazaina fangaro amin'izany zany ny finiavana, ny fifoazana, ny tsy fatoriana ny be dia be ao anatin'ny le hoe te ahazo vola. Ireo olona rehetrarehetra niala ny tanindrazan'ireo ani nakatahaka zany hoe hita hoe mandroso be ataontsika hoe anarana dadafotsy. Raha dadafotsy lasa nety na ny fiainany nahafinaritra sy ny sisa dia nahita an'iny zany ny olona sasany teo an-tanàna dia hoe inona ny ataon'ny dadafotsy mivarotra mofogasy izy any Antananarivo any dia lasa ihany koa ny olona eo an-tanàna makany amin'ny toerany mankaty Antananarivo dia hoe aiza hoe izy ry dadafotsy dia ria Nosipatrana dia eo dia tangorony amampy eo dia mivarotra mitovy amin'iny daholo satria mba te ho tafita
Zany zavatra zany zavatra misy lafo mahatsara azy, misy lafo maharatsy azy. Teo moa zany le tany le banteny koa zany le hoe mba meo tany ny tanora, marina de marina le izy hoe meo tany ny tanora, fa le fiofanana alohan'le fahazahoana tany fa tsy hoe mahazo tany vao miofana ve zany sa ahoana ihany koa mifandehany, zay aloha tsy haiko zay eritreritry zareo am'le hoe meo tany ny tanora, fa ny lehibe ve aloha mahazo tany koa, ataony lehibe ina tsy moa tany zay ireo fa raha ampina kely izy anao raha tokony hoe zay olona vonona mokatra de amena am'ireo tany-panjakana reo. Ny voalazany Erika moa ankoatran'le teo iny le hoe ny tanora zay navita inona anarany vavasa tanindrazana service national fanompo-pirenena velan'ny tafika dia mahazo mangataka tany tsy voatery mahazo fa mahazo mangataka tany eo amin'ny 10 hectara eo zay le izy amin'ny tany-panjakana fa indraindray omeny lahy fa ria tsakatsaka tavilotra sy ria tapony ka zay indrindra ny zavatra omeny hitranga mako amin'izao resaka ataontsika hoe voizin'le ranamatsika teo io omeo tany zay de izy retapiketsa izy misy 10 hectara omeny anao tanora izy anaranao tia ny taninao mboary tao re taratasy reto de tiany ianao dia eo am'izay miteraka somary olana am'le izy tsy le tany any tiako fa tany ary fa eo angamba mifandamenana petraka aloha za aloha mieritreritra mbola misy zavatra lavitrezaka be vao tonga any am'le hoe omeo tany ny tanora, le tanora io ve tena ampiasan'io tany io sa sanatry ny vava midiny amin'ny honoraly izy fa tsy Erika moa efa niteny hoe tsy azo amidy le izy, tsy azo amidy le tany azonao io fa izy aloha mety tsy teny izy namidiko anio fa dadatoanay miasa eo io mety hoe fa misy ahafantarana azy de efa tsy afaka mihitsy rehefa anaovana taratasiko mety hoe meny de miandry kely aloha vao manao ny taratasy mety zay le fanarahany eo fa le olona le andeha hividy an'izy aloha mahasaky any raha tokony tsy mahazo mividy le fa matora nga hoe afaka mangataka de tokony hoe mba ka tokony manao inona re zany mangataka zany le olona io fa izy no hitrandraka an'ilay tany fa tsy hoe angataka izy de mahazo an'le tany ataontsika hoe 1 hectara de amidiny sanatria fa arak'le voalazany Erika teo hoe lasa miverimberina moa izy makamo hoe maninona le izy no mangataka nefa amidy ohatra fa tsy azo amidy zany ny tany angatahanao amin'ny fanjakana. Ny tanora mahazo tany ko moa ataon'inona satria mety tsy lasa sarotra zany le izy enao inany ianao za manana tavoahangy anankiray na jino ny tena manahirana le olona tena mitady tany amokarana tsy mahazo fa le olona mitady tany anaovana bizina no mahazo eo no raha io ka rehefa raikitra nge zany hoe manomboka zao de mahazo tany ny tanora de aiza moa ny ahafahanao mahitra hoe ity nge le mpanao biziny ty le 920 sa le 428 no mpanao bizina am'izao zavatra ataontsika zao tsy fantatra numéro 0001 ve tena olona mila tany sa olona ibizina tany fa sarotra be le izy fa eo fotsiny zany mipetraka amin'ny fanjakana raha ohatra tena hoe raikitra tokoa izany zavatra zany le fanaraha-maso enjana zay tsy maintsy ataony hoe omena tany ty olo ty de arahana maso mafy hoe tena ataon'inona izy ty tsiky tean'le izy iny aloha zany nge tsy maintsy misy ny lamina mipetraka efa hoe ivoaka zay zavatra zay tsy maintsy efa misy ny lamina eny misy lamina ane fa hitanao zavatra misy eto Madagasikara moa zany na de misy lamina misy tsy milamina misy tany eto de misy tany any Folo Pointe de misy tany any Vatomandry de misy tany any Mainty Rano ndao ataontsika hoe olona any am'le toerana any mangataka azy tanora any am'le toerana any mangataka azy any Anosy Belleville mangataka ary Toliara ary izy
feno tany be dehibe reo fa misy sampandraram-panjakana any am'ireo faritry reo ihany ko manara-maso an'ireo hoe tena ampiasaina manambady ary le tsy vita zala manambady eraky faritany mahavariana manambady izy de vita soratra ara-dalàna de hoe izy mbola manambady de mbola misoratra ihany soratra indray fa tena enjana andeha hoe izy ianao ty meno tena marina mampiditra lobaka kravaty a palitao ho izy ndre ty seria ozy izy le vadiny le vehivavy izy zany misy anniversaire namana izay riana no fa mandeha manambady ty le bandy iny mandeha manambady mandeha misoratra bandy iny soratra firaisana bandy iny firaisana telo nanaovany soratra mandeha misoratra le bandy iny magagana de ahoana zany le fianakavian'le vehivavy isoratany faharoa tsy mitady aiza ny ray aman-dreninao aiza manofa ray aman-dreny le maty tena sérieux andao le sa solona atao ela atao solondra baininay fa magagana hoe le ry manambola anaovana animation sy mifety be isaky no mihetsika tsy azoko mihitsy de manambady fandroana izy a de nivadiny eny an-trano tsy malala zay amboniny lanitra tany fa izy a misoratra fandroana danger be tena ahoana re de vadiny ara-talàna tory re nandalo ve ny tompo sa ahoana mampieriseritra be le izy ka ny resaka tany a mipita mankaty am'le hoe resaka halatra madio halatra madio halatra olo matsisy madio fa halatra maloto foana fa hoe ohatra ny fahatezeran'ny ray aman-dreny mpitandrina sy ny mopera am'le hoe lainga masina aitako efa mandaingako mbola masina oa sisany zany fa raha ohatra moa ka atao le fanomezana tanora de le izy mila fepetra be dehibe manaraka anazy fa tsy hoe mena tany fotsiny tanora de aveo izy mandeha manao skaiteria ria maitsorinina tsy ilana azy fa tena vonona ve ny tanora irotsaka any ambanivohatra ary am'le izy satria ny avany ary mitsoka mankaty zay le hoe aleoloha rangamboarina le sécurité de ampanarahana zay rahana fepetra raha izay izy de hafa hoe ame tany tanora anaovan'ny tanàna enao nge raha voale amboly eo amin'ny 10 hectara kosa aveo ohatra no omenanao ve de tsy mba tsy hipetraka eo kosa ianao anao tsy maintsy kosa ka petraka eo anao ka ny zavatra misy ngera hoe anamboarany trano lay tany a le tany angatahany anaovan'ny trano le tsy amboly izy zany fa anao trano nenany eo a fa zany le hoe fepetra be dehibe alefa alohan'le anomezana tany an'le olo anaovanao inona io anaovako trano nenana fiopiko anao fiompiana ako eto na fiompiana raha anaovan'ny fiompiana efa miodina nge zany le izy raha anaovan'ny fiompiana zay aloha fa anaovan'ny trano le izy de appartement le ataony de ampanofainy de izy efa manodina nge za zany eny efa manodina le izy ka raha ohatra hoe miompy ako izy zany na eo am'le toerana de efa misany hoe le tsika manko zany ohatrany varintsika te hoe amboly ihany ve le atao hoe mamena tany mena vao mahafaly ihany aloha tsika aloha vetivety lay zokony indrindra lay nanala CEP atraka ny Toamasina izy a dia zao anarana Célestin Jean Faly ny anarany a efa lehibe fa ilay tamin'ny asan'le izy a afaka soamantsara izy a de arabaina izy dia lasa mahafinaritra anaranga ny zavatra nataony nana CPE zany izy zao a de lasa miakatra ny gradiny am'le toeram-piasana lasa directeur zany izy non lasa chef de service zany izy teo mako izy a mpamafa tokotany azonao zao izy lasa chef de service ny mpamafa tokotany azonao satria fa nana CPE izy za memezana za mora tezitra be marina mora tezitra talata ohatrzao tena mora tezitra mihitsy le firy moa zao tanao zany fa manomboka rapisiny le 14 na mora tezitra ka izy zany niasa atao amin'ny service nettoyage izy azonareo de niakatra ho chef de service nettoyage izy zany zao zany filomaka filoma hoa